dia manana fotoana tsy hoe mendrika izahay dia afaka manana rendez-vous miaraka aminao tsy hoe mety be izahay eo anatrehany sy eo anivon'ny fiarahamonina ka indro manana fotoana tahaka an'izao Andriamanitra fa tonga ianao Andriamanitra ray nanomeny zanakao ilay tokana ho an'izao tontolo izao ho anay na dia mbola tsy mendrika tsy manam-pahamendrehany ary izahay dia tonga ianao manangana ny tsirairay avy Andriamanitra misaotra Tompo fa tsy nikajina ihany ny valianao fa nikajinao mihitsy ny tianao tanteraka amin'ny fiainanay Andriamanitra ary ampianarinao foana izahay aheno sy ankatohanao amin'ny fotoana rehetra naiza iangonanay naiza manana aina safidy manana ny fanahy vonina ny andray ary mampanompo ny nofony tsirairay avy anao dia fa eo ianao Jesosy mandray any tsirairay avy dia aoko ity fotoana ity Andriamanitra tsy fotoana mba ho programa ny nofonay fa ho fotoana mba ho programanao Andriamanitra anitsianao anay isan'andro amin'ny anaranao Jesosy na inona teny izay ampitondrainao androany tsy ilay mahafinaritra ny sofin'Andriamanitra ny tokony mahafaly anay fa ilay fanintsiana ny mpitiavana izay apetraka ao eny ambava amin'ny mpanomponao tsirairay avy izay hiakatra eto Andriamanitra Tompo aoka ny fonay ho vonina sahady amin'ny asa tsara ho ahitsy amin'ny fahamarinana ho tezaina mandrakariva ho amboarina fasaonena araka ny programanao Andriamanitra amin'ny anaranao mpanjaka amin'ny anaranao mpamonjy nanaovako zavavaka izany alleluia amen ataontsika tehaka ho an'i Jesosy alleluia aza mahatsiaro tena hotera iny ianao raha mitehaka fa mafy ho an'i Jesosy amin'ity fotoana androany ity alleluia sokafantsika bokintsika amin'ny salamo fahadimy amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy salamo fahadimy amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy salamo fahadimy amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy salamo fahadimy amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy midera an Jehova miantsoa ny anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany mirao azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra ataony ataovy reharehanareo ny anarany masina aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova mitadiava an Jehova sy ny heriny ka tsy ao mandrakariva ny tavany tsarovy ny asa mahagagana taony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany amen amen Andriamanitra renay eo amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny toerana rehetra izay iantsonao anay Andriamanitra dia aoka izay hipetraka ho mpideranao Andriamanitra tsy hoe ny fiderana lasa mety rehefa mety aminay ny situation tsy hoe ny fiderana lasa mandeha ho azy rehefa miara-miasa araka ny eritreretinay ny zavatra rehetra fa ilay tena fiderana marina Andriamanitra dia tsy entany ny zavatra ivelany fa ny tena fiderana marina Andriamanitra dia vokatry ny fahitananao Jesosy Kristy dia androany Andriamanitra aoka ny antom-piderana tsirairay avy ny antom-panomponay ny antom-piakofana tsirairay avy dia vokatry ny fahitananao Andriamanitra satria ianao rery mendrika Andriamanitra tsara indrindra tsy misy mendrika tahaka anao Jesosy tsisy mendrika andohaliana metranao Andriamanitra tsisy mendrika nolorana ny fo ohatranao Andriamanitra tsy misy mahavita ny fiainanay tahaka anao Andriamanitra tsy misy afaka mijoro misolo tenanay tahaka nataonao Jesosy tsy misy mahay manolotra ny aino anay raha tsy anao Jesosy ary indrindra Jesosy ambony zavatra rehetra tsy misy mahay mity anay tahaka ny fitiavanao Andriamanitra misaotra Tompo misaotra Andriamanitra alleluia mendrika ny toera sy ny aja asandratray ny tananay sandratray ny tananay honao mba ho voninahitra mendrika ny toera sy ny aja sandratray ny tananay mba ho voninahitra ao mba ho veritsika any mendrika ny dery anao Jesosy mendrika ny toera sy ny aja sandratray ny tananay mba ho voninahitra ao mendrika ny dery sy ny aja sandratray mba ho voninahitra ao fa tsary anao
Mahagaga tsara ianao Jesosy. Tsisy mitovy aminao. Tsisy toanao. Tsisy toa tsara ianao. Mahagaga tsara ianao. Tsisy mitovy. Tsisy toanao. Sandratray tanana vaovonaitrao mendrikany deranao sandratray ny tanana Jesosy vaovonaitrao satria tsara anao Jesosy tsara anao Tsisy mitovy aminao. Tsara anao. Mahagaga tsara anao. Tsara anao. Mahagaga tsara. Tsisy mitovy aminao. Tsara anao. Mahagaga tsara. Tsisy toanao. Tsisy toanao. Eo amin'ny fiainanay Jesosy tsy hoe sary ezahanay na terenay ampidirina na fisainana na prinsipa ezahanay ampidirina ny fanekena ny fahatsaranao Andriamanitra fa aoka ny aminay rehetra mihitsy ny manaiky vokatry ny fahitananao Jesosy Kristy fa tsy misy tsara no ianao Andriamanitra. Tompo raha hevitra ny ezahanay apetraka raha miezaka mandresy lahatra ny sainay izahay ny amin'ny fahatsaranao Andriamanitra dia mety hiozongozona sy hiova ihany zany rehefa misy hevitra hafa misisika fa ny tena marina Jesosy ny fahalalana ianao Andriamanitra no atonga fahendrena sy fijoroana tsy hahozongozon'ny zavatra hafa. Aoka ny fahalalana Andriamanitra no entinay mijoro mandrakarivo tsy saina amboarina tsy saina volavolaina amin'ny fijerin'ny olona fa kosa Andriamanitra fo manaiky ianao Andriamanitra tafalentika lalina ao anatin'ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy ampianarinao zahay amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra ampianarinao zahay ary ahitsinao mandrakarivo ampianarinao zahay araka ny teny hoe aoka ho reharehanay ny anaranao masina aoka ilay anaranao sy ny maizy anao mihitsy Andriamanitra no tafatoetra feno ao anatinay rehetra indray androany Jesosy dia androany Andriamanitra tsy manana ary tsy mila tsy mitady tsy mieritreritra ny hitady hevitra hafa izahay Andriamanitra akoatranao Jesosy Kristy satria ampy anay ianao Andriamanitra ampy anay ny fisianao eo amin'ny fiainana tsirairay avy Jesosy dia asandratray Andriamanitra ny tananay androany asandratray ny momba anay rehetra Andriamanitra tsy ny tananay izay misandratray ny Andriamanitra no hoe ho anao fa fahavononana izay asehonay amin'ny alalan'ny fananganany ny tananay Andriamanitra miteny zahay amin'ny alalan'ny tenanay hoe manaiky Andriamanitra androany manangana ny momba rehetra satria ianao ny tompoko ianao ilay tsara indrindra ianao ilay mendrika tsy rehefa miteny hoe tsara ianao vao tonga aminao sy tanteraka aminao ilay fahatsarana fa efa ianao efa raiky tapisaka aminao mihitsy zany Jesosy tsy miankina amin'ny zavatra voako ny vavanay no amarina ny qualité ianao Andriamanitra fa ianao efa ilay atrizay tsy miova tsy hain'ny olona hovaina ary tsy hiova mandrakizay fa tsara ianao Andriamanitra dia ino Andriamanitra sandratray ny tananay Andriamanitra ho mariky ny fahavononanay ho anao mihoatra hatrany Andriamanitra asandratray ny tananay Andriamanitra androany ho anao ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra aleluia ho anao mpanjaka dia asandratsika ny tanantsika androany
raha sitraka raha mety aminao na tsy mety aminao tsy manina aza tsangana ny tanana fa aza matsiaro tena hotereny ianao satria nietsika tena andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy dia nietsika antsafidy fa tsy hoe zavatra tarihana dia tsy maintsy atao ao amin'Andriamanitra tsisy hoe tsy maintsy atao fa vokatry ny fitiavana ny tokony anesika sy hanosika antsika tsiraray avy anao zavatra anankiray dia amin'ity fotoanandroany ity andehantsika tena hoe anandratra ny tanantsika tahaka ny Petera rehefa niletika tao anaty rano dia niteny izy hoe tompo vonjeo aho nanangana ny tanana izy dia androany koa Andriamanitra sandratra tahaka ny antenne ny tananay Andriamanitra ahafahanay mifandray aminao amin'ny tontolo mifanahy Andriamanitra tsy hoe rehefa mitsangana ny tananay vao mahazo tsy izay Jesosy fa asehonay amin'ny fahavononanay mihitsy fa nofinay ataonay manaiky Andriamanitra tsara indrindra fa izahay Jesosy dia efa anao tanteraka Andriamanitra aleloia asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ila mpanjakany foko mpanjakany foko taferitsika ihany zany asandratro ny tanako ho anao Jesosy satria anao ilay mpanjaka ny foko halleloia ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ila mpanjakany foko taferitsika ihany asandratro ny tanako anao Jesosy ho anao ilay tompoko mandraka izay asandratro ny tanako androany Jesosy asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko lazao mihitsy tsy manana hafa tsy manana hafa tsy manana tompoko afa-tsy ianao tompoko afa-tsy ianao ianao miriny foko tsy misy fetry ianao rery Jesosy mandakizay anteriko anao indray anao isaotrako tsy manana hafa tompoko afa-tsy andaontsika anao vavaka fisaorana manokana amin'izao fotoana izao dia aoka tena homarina aminao zany hira izay ny rahantsika izany hoe manatitra fisaorana ianao tompo misaotra Andriamanitra ny amin'ny fiainako misaotra tompony amin'ny fisianao eo amin'ny fiainako misaotra Andriamanitra fa tsy hoe Andriamanitra ianao dia nametraka ny tenanao tany ambony tany fa nidina mihitsy ianao mba ho famonjenana Jesosy nidina ianao mba hanitsinana mba hahafahana mamonjy ana hahafahana manafaka Andriamanitra anteriko ho anao tompo ny saotrako za Jesosy misaotra anao
misotranao foko izao ny foko izao ny foko tompo teriko anao anteriko ho anao tompo ho anao tompo ny fiainako ny fiainako indroto ny fiainako anao fiainako Jesosy ho anao tompo ny fiainako ny fiainako anteriko ho anao tompo misaotrako ny saotrako ny fahatanterahany sitraponao Andriamanitra ray eo amin'ny fiainanay dia tsy misy lalana hafa ankoatra ny ao amin'i Jesosy rery any. Androany Andriamanitra dia ampianaro zahay Jesosy hisaotranao amin'ny antsipiriany, tsy hoe malaky misaotra ny vavanay rehefa mety ny situation, tsy hoe malaky midery izahay rehefa mety ny zavatra rehetra. Faoka Andriamanitra ny fifoazanay marainy sy ny fialohavan'ny toromasonay Andriamanitra dia ho fiaina mpiderana sy saorana foana Andriamanitra. Tsy maninona Tompo, aoka adinonay mihitsy ny toetra tia mangataka, fa aoka tsy aly eo amin'ny vavanay mandrakariva ny fiderana sy ny fisaorana anao Andriamanitra. Ny amin'ny zavatra rehetra dia aoka tsy niezaka ny atakatra situation ny mamaika anay Jesosy, fa aoka Andriamanitra ilay fisaorana fotsiny Andriamanitra. Hoe misaotra Tompo fa tsy misy an'ity atao trano, misaotra Jesosy fa tsy hananako ty zavatra ity, satria ampianaronao hideranao amin'ny zavatra efa misy sy zavatra efa nataonao Andriamanitra. Ny antom-pideranay Andriamanitra dia tsy tokony mifantoka amin'ny zavatra tianay ho azo. Ny antom-pideranay Jesosy dia tsy tokony mifantoka amin'ny zavatra ny tany, fa ny antom-pideranay Andriamanitra dia ilay namorona araka nambaranao amin'ny boky Isaia Andriamanitra 43:21, noforononao izahay ho anao aloha, izay vao anao fiderananao Andriamanitra. Tsy maintsy anao izahay, ary ny fahatsapatenanay hoe anao Andriamanitra dia midika fa iray aminao izahay, iray fihetsepo aminao izahay, zay tokony ifantohan'ny fonay no ka ifantohany tsirairay avy Andriamanitra. Amin'ity fotoana ity Jesosy, aoka tsy ezaka ny amorona fiderana izahay mba hampifalifaly anay Andriamanitra, fa ny fiderana Andriamanitra tsy natao hampifaly anay, fa natao hampifaly anao Jesosy Kristy. Ianao ny ifantoha ilay fiderana fa tsy ny nofinay, ianao ny ifantohan'ny fiderana fa tsy ny fisainanay, tsy ny toerana izay mety nametrahan'ny fiarahamonina ilay tsirairay avy, fa kosa ho anao Andriamanitra. Satria ny tena marina Jesosy, ny fiderana ataon'ny olombelona dia mety hiafara amin'ny fankahalana, fa ny fiderana izay atolotray anao Andriamanitra amin'ny fo madio dia mametraka anao amin'ilay toerana masina sy tsara indrindra ao anatin'ny fony tsirairay avy. Mety indraindray izay Tompo mety tsy mahavita ny vavaka hoe Tompo mety ira atao anatin'ny foko, fa ho fantatray sy ho tsapanay manomboka androany fa isaky ny manao fiderana ny anaranao izahay dia manokatra ny varavaran'ny fonay mba hitoeranao Andriamanitra. Dia amin'ity fotoana ity Jesosy, tsy hoe mety be ny tranonay, fa nefa ianao dia mbola nanetry tena hitsofoko anatin'ilay trano tahaka ny anao Jesosy niditra tao anatin'ny tranonombo, tsy hoe tranonombo efa ny désinfecté tena na ohatran'izany. Dia tahaka an'izany koa nitoetry ny fonay sy ny fonay indray Andriamanitra. Tsy miandry lapa ianao, fa rehefa manampiniavana ny ova marina izay dia ianao mihitsy ny miaraka mamafa ny trano Andriamanitra aminay. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny zava-rehetra Andriamanitra, fa ny tranonay tsy vitanay mamafa azy Andriamanitra raha tsy milanao, raha tsy mahitanao ohatra izahay. Izay mahatonga anay samy teny androany Andriamanitra fa milanao izahay, milanao ny fiainanay Jesosy, milanao ny momba anay Andriamanitra. Le izy tsy prinsipy, le izy tsy lobe, le izy tsy fahalalana, le izy tsy saina, tsy fahafantaran'olona, tsy poste, tsy toeram-panosorana, fa fo tonga dia tsotra be miteny fotsiny hoe za Jesosy milanao.
milanao a Jesosy. Ny fiainako mihitsy Jesosy ny milanao. Tsy afaka ny homatikambo Andriamanitra satria Andriamanitra rehefa amin'ny toerana mangingina dia tsara iny fijoroako izay fijoroana tsy izy Andriamanitra raha satria mijoro amin'izany. Fa androany Andriamanitra eo anatrehany tany sy ny lanitra dia samy mandoalika tahaka ny fahasahiany Davida nitsinjaka teo anatrehany olona nao koa fahasahiany koa Andriamanitra miatoraka eo anatrehanao na dia betsaka ranomaso mijery. Araka ny filazan'ny bokin'ny Hebreo Andriamanitra toko 7:20 ilay fanaty-piderana, ilay sakrifisy. Ninona mety fijerin'ny olona Andriamanitra dia aoka tsy hanakana anay hanolo tena ho anao zany Andriamanitra tsara indrindra. Alleluia. Ary anampasahinja hiteny Andriamanitra. Milanao loatra, milanao loatra. Ao anatin'ilay mangingina ilay zasy anao manokana Jesosy dia mbola samy teny foana hoe milanao loatra. Na eo anivon'ny fanosehan'izao tontolo izao Andriamanitra dia mbola samy joro foana amin'ny teny hoe milanao aho. Na dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra mety retiko ny zavatra misy dia samy teny foana hoe milanao loatra. Jesosy ampianaro aitsio Andriamanitra mba hanaiko fa milanao loatra. Amboary mihitsy ny fisainanay tsy eritreretra zavatra ny tany fa milanao loatra. Amboary ny eritreretray Andriamanitra hifantoka aminao satria milanao aho. Da tsika rehetra mifotsotra mihitsy andeha iraintsika an'izany androany dia sahiteny ianao hoe milanao loatra. Zao Jesosy milanao loatra. Ny momba ay ny fiainako manontolo Jesosy milanao aho. Milanao loatra. Zao Jesosy milanao. Fiainako Jesosy o milanao. Zamanontolo Jesosy milanao aho. Hey, milanao loatra. Basta ratsika ny tanantsika dia teny mihitsy milanao aho Jesosy milanao loatra. Petratsika fotsika ny tanantsika dia ataontsika hiaraka hiran'izany hoe milanao Jesosy. Ianao ilay fisenton'ny foko Andriamanitra. Ianao ilay fifamatorana lalina indrindra ao anatin'ny foko. Tiako ianao hisarika Andriamanitra ny fihetsehan'ny foko rehetra Andriamanitra. Tsy ny zavatra ny tany no ilaiko Andriamanitra fa ianao mihitsy Jesosy. Zahay rehetra Jesosy mila ny fanamboaranao. Milanao aho. Alleluia. Dadrantsika mitady hevitra, dadrantsika mitady fomba mba hahafana mihoatra zavatra anankiray. Dadrantsika amin'ny tsy fahatongavan-tsaina manolo tenan'Andriamanitra amin'ny fo kanefa manohatra an'Andriamanitra amin'ny hetsika. Dadray ny fisainantsika manohatra ny zavatra ny faneketsika teo anatrehan'Andriamanitra. Dadrantsika miezaka mitady hevitra hafa kanefa efa nanolotra ny momba antsika teo anatrehan'Andriamanitra. Ny
ny fanananao an'Andriamanitra, ny fananako an'Andriamanitra, ny fananantsika an'Andriamanitra dia efa tena vahaolana mihoatra noho izay rehetra heverintsika fa ho vahaolana eto an-tany. Ozy ny epistely soratany Jaona manao hoe Jaona voalohany toko faha-efatra andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faha-efatra andininy fahavalo ambin'ny folo. Ho ny ten'Andriamanitra tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Izany hoe rehefa feno ny fitiavana dia tsy misy zavatra afaka mijoro ho lasa mpanohatra mahomby eo anatrehan'ny olona anankiray feno ny fitiavan'Andriamanitra. Matetika nefa ny fitiavana tsy raisika ohatrany hoe aro mafana mijoro, fa ohatrany hoe fitiavana entina miaro tena, fa ny fitiavana tena marina arma anankiray afahantsika mandroaka ny tahotra. Rehefa tafalomano anatin'ny fitiavantsika tsiraray avy dia amin'izay fotoana izay lasa tsy important amintsika ny zavatra anankiray izay ohatrany hoe atrehana ohatrany angeza be, fa matoantsika mahita ny zavatra ny tany ohatrany hoe olana goavana sy ohatran'izany dia mbola tsy ampy ny fisokafany masoko amin'ilay fitiavan'Andriamanitra anao. Rehefa miantso ny anaran'i Jesosy tsika dia eo dia efa misy fiovana, fa tsy hoe miantso ao androany dia afaka iray volana vao misy fiovana. Ny fahatanteran'ny fitiavana dia ao anatin'ny olona tsy mamela ny tahotra azo bahany eo amin'ny fiainana, satria vokatry ny fahalalany marina an'Andriamanitra dia lasa feno fahatikiny izy. Fa rehefa magagany hoe ohatran'izany ny zaza rehefa ao an-trano, rehefa misy olana ohatra miteny izy hoe ty papa mamay ny tongotro dia rehefa fihinanao fotsiny izy, tsy hoe noentinao tany amin'ny dokotera na nisy zavatra ny tranga, fa rehefa fihinanao fotsiny izy dia mahatsiaro fitiavana, dia na izy azy resy lahatra hoe efa mivany zavatra rehetra. Amen. Tahaka an'izany koa tokony fahatsapatenako sy fahatsapatenanao rehefa anatrehan'ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy hoe le zavatra efa vao vahitanao maso vao mahatsapatena ianao miova le situation, fa rehefa tafakambana amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia ampy hanova ny fahatsapana rehetra ao anatinao izany zavatra izany, satria efa tanteraka ao anatintsika tsiraray avy dia tena fitiavana marina. Jesosy tonga mba ho famonjena antsika tsiraray avy. Jesosy tonga mba ho fananganana antsika tsiraray avy. Tsy hoe tonga izy dia ny andrasany ovy ianao, fa rehefa mandray azy fotsiny ianao dia efa mila manana fahatsapana ao anatinao, fa efa miova sy efa manaiky ny zavatra rehetra, fa izy ilay tompotompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Efa manova antsika tsirairay avy, efa manangana antsika tsirairay avy. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly ao: minoan Jehovah tompo ianao dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Ny fanekeko, ny finoko an Jesosy dia manova zavatra be deaibe eo amin'ny toerana izay aniran'Andriamanitra. Ny fanekenao an Jesosy dia afaka ny anova ny tontolo lasa tontolo mpitiavana, ny tontolo izay lomanosantsika tsiraray avy. Ary izay zavatra ny andrasan'i Jesosy amintsika indray androany, ao koa sehatra anankiray ianao mpitondra fitiavana sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Andriamanitra raha nanome dia tsy ho tazoma ho antsika tsiraray avy. Andriamanitra raha nanolotra dia izao mba hahafahantsika mizara ihany koa an'izany tena fitiavana marina izany. Androany Jesosy dia amboary izahay Andriamanitra tsy ho fantsona mpitahiry, fa ho fantsona mpizara Andriamanitra. Tsy ho fantsona tia tena, fa ho fantsona tena hoe fahamarinana fitiavana marina eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Dia mpizara, mpanome, mpizara sy mpanome ilay fitiavana avy any aminao. Zahay tsirairay avy, ninona mitranga aminay, ninona dehinay, ako fantsona mpizara fitiavana izahay. Dao tsika hivavaka androany, asaika anao hivavaka androany, asaika anao hivavaka androany raha sitraka ao, asaika anao hivavaka androany raha sitraka ao. Andeha tsika hivavaka hoe Tompo, manaiky an'io fantsona mpizara ny fahatsaranao Andriamanitra, mba ho irika, mba ho opportunité anankiray afaka hitondra ny fahatsaranao eo amin'ny sehatra sy toerana izay aniranao anazy Jesosy. Vavaka Jesosy androany, vavaka Jesosy amin'izao fotoana izao. Ao ka Andriamanitra tena ho volavolainao ho tahaka ny vazy destiné mba hitondra ny fipetrahan'ny voninkazo eo ambony latabatra, mba ahafahan'ny olona mahatsiaro ny fahatsaran'Andriamanitra
tamin'ny famoronana ny voninkazo. Jesosy hoe mety tsy ny vazy ny fatohan'ny olona fa nahatanteraka ny anjara asany ny vazy mba hampitodika ny olona rehetra mankany amin'Andriamanitra. Dia tahaka izany Andriamanitra ny toerana tsirairay avy, tahaka izany Andriamanitra ny toerana tsirairay avy, tahaka an'izany Jesosy ny toerana tsirairay avy, tahaka izany Andriamanitra anao ko fahatsapana ao anatin'ny tsirairay avy Andriamanitra. Isaky ny miantso aho, ny anaranao Jesosy, dia matsiaro ery aho, mampandresy aho. Isaky ny miantso aho, ny anaranao Jesosy, dia matsiaro ery aho, mampandresy aho. Isaky ny miantso aho, ny anaranao Jesosy, dia matsiaro ery aho, mampandresy aho. Isaky ny miantso aho, ny anaranao Jesosy, dia matsiaro ery aho, mampandresy aho. Isaky ny miantso aho, ny anaranao Jesosy, dia matsiaro ery aho, mampandresy aho. Isaky ny miantso aho, ny anaranao Jesosy, dia matsiaro ery aho, mampandresy aho, mampandresy aho, maiery aho, mabuti aho, nunitabanao aho, mampandresy aho, maiery aho, mabuti aho, nunitabanao Jesosy, dia tsy mety aminao ny lanitra tsy misy anay fa tonga mihitsy anao midina nidina ianao mba ho fanavotana anay, ho fananganana anay, ho fanangana anay. Jesosy, Jesosy, misaotra Tompo.
filazan'ny jaona toko fafito ambin'ny folo filazantsarany jaona toko fafito ambin'ny folo andiny fa telo amby roapolo zay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy tena no niteny an'ity ozy izy hoe zao am ary anao ato amiko mba ho tanterako ahora izy mba ho fantatry izao tontolo izao fa ianao raha eo efa nanirakay za rehefa tia azy taka ny tiavanao aye 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 mamaky tsara ny ten'Andriamanitra antsika dia mahita fa Jesosy dia niteny eto fa ny fomba hitiavan'Andriamanitra anazy ianao dia tahaka ny tiavan'Andriamanitra any Jesosy mihitsy tsy na izy Andriamanitra raha tsy manisy distinction aminay hoe ianao sy Jesosy fa Jesosy mihitsy miteny hoe tahaka ny tiavanao aye mba azonao an-tsaina ve zany fa ianao io mety matsiaro tena ndraindray hoe tsy misy pitia fa ny fitiavan'Andriamanitra anao dia ohatra izao tahaka ny tiavanao aye amin'ny fotoana mangingina ohatrany hoe teritery ohatrany hoe tsy matsiaro tena ho tiana zany tsika tsiraray avy dia tsarofa amin'ny filazantsara ny jaona 17-23 dia Jesosy mihitsy no miteny hoe tahaka ny tiavan'Andriamanitra ray any Jesosy ny fomba fitiavana tsika tsiraray avy tahaka ny famihinan'Andriamanitra ray any Jesosy no tiany koa hamihinana antsika tsiraray avy amin'ny fotoana rehetra aza mihevitra ianao aza kivy amin'ny situation sy ny zavatra misy fa zao ny zavatra misy dia zao ataovy marina ataovy ekeny ny fonao mihitsy ataovy manaikina anatinao hoe za Jesosy mahalala misy fahalalana tsy hainy zao tontolo zao hoe soratra atao dia ny fahafantarako fa matoina tonga tety tsy hoe dia anao touriste ety an-tany Jesosy raha tonga tety fa tonga ety Jesosy dia zao mba ho fanavotana anasy ianao ny antony dian'i Jesosy voalohany indrindra dia famonjena sy fanafana satria manimanina ilay firaisana atao edeny izy tamin'izany fotoana izany ilay fifandraisana alleloia manimanina anao Jesosy alleloia dia amerina indray ilay fifandraisana tsy mety rava Jesosy dia androany ilay izy ny tiany tanteraka fa tsy hoe rapitso da tsika tsy hametraka mapitso satria tsy misy tompony ampitsika tsiraray avy fa raha mbola misy fotoana sy andro anankiray ahafahanao mahita sy manapa-kevitra ho an' Jesosy dia very tahaka ny fotoana farany izay tsy havelana ho difity amen hitananao Jesosy ianao mihitsy Jesosy no fantatray fa momba ny tsiraray avy ao anatin'ny zava-rehetra izay mitranga Andriamanitra alleloia daoko izay hiazo hitanam-pitiavanao tsy ezaka ny tady tanana hafa tsy ezaka ny tady endrika tanana hafa ho fanafahana ary tsy ezaka ny ampiasa ny tananay mba hanafaka sy hanovany zava-misy fa kosa Andriamanitra mandoalika dia manondra manandratra ny tananay dia manolotra izany manao Andriamanitra ny tananao no momba zao malala faty ayanao ny fiainako navotanao ny fiainako navotanao zao malala faty ayanao mety anjera Faisau burai turufon nunyerini sanjira zomalala fati ayana
hoe mahafinaritra nay ny melodina mahafinaritra ohatrany mandresy lahatra zany tonkiro tsy izay le izy Jesosy ny tena antom-piranay Andriamanitra dia aoka ilay fo izay tena resy lahatra marina ny fahamarinany zavoteny zany Andriamanitra. Dia ritoana lasa izay volana oa farapara mialohan'ny croisade izay nataontsika tany Tamatavy 2 semaines avant nandehanantsika 29 fotony misy ny ralita ny Tamatavy tamin'izay dia ny semaine aloha amin'ny 22 août ny zavatra nitranga manokana teo amin'ny fiainanay, ny zavatra sesisesy be mihitsy ny tena hoe tsapa hoe izay ilay fitsapana satria Andriamanitra raha mamaky sika dia fizahany-toetra daholo no navelan'Andriamanitra nitranga teo amin'ny mpanompo rehetra manomboka hatrany amin'ny Genesisitsika dia mahita hoe raha vao mitsapa olona Andriamanitra ho ampiasainy dia zahany ny toetrany, tsy hoe zahany ny paosiny na zahany ny haoany fa zahany ny toetrany. Maninona ny zahan'Andriamanitra ny toetra? Satria Andriamanitra dia te hitoetra eo amin'ny olona anankiray manana toetra afaka mahazaka anazy. Ny zavatra tena nampianarin' Jesosy anay tamin'izany fotoana izany le izy tsy hoe ao amin'ny saina dia manaiky an' Jesosy fotsiny tsika, fa le izy ao amin'le fo tena hoe manaiky marina. Ohatra amin'ny Petera io, Petera mety nanana finoana nivoaka ny sambo, fa rehefa teo anatrehan'ny rivotra izy dia Jesosy mihitsy ny teny kely ny finoana. Misy zavatra tsy hitantsika indraindray fa vokatry ny saina mety hoe entin'ny fiantanam-po dia mametraka ny tena ohatry ny efa mety, fa Andriamanitra tsy maintsy mandalo antsika eo amin'ny fizahany toetra amin'ny hafa mba ahafahantsika mahafantatra marina ny degré mpifandraisako amin'Andriamanitra sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia ity hira ity tena hitako hoe nampianarin' Jesosy anao hoe ianao mihira an'ity hira ity misy fotoana dia nefa le valeur an'ilay hira ve tena ancré ao anatin'ny fonao. Dia tia anontany anao androany mba tiako koa ianao anontany anao androany, fa tsy te hiteny anontany antsika satria aoka samy anontany ny tena antsika tsirairay avy. Hoe za ve rehefa mihira an'ity hira ity dia tena marina mihitsy ilay hoe mety anjera ny avô fa izao mbola ijoro foana no ny heriny sandrinao zao malala faty ainao. Dia jereo tsara fa le teny dia milaza hoe zao malala faty ainao fa tsy hoe zao malala fa ainao manafaka anahy, satria ny fitiavan'Andriamanitra dia afaka manafaka antsika tsirairay avy. Tsy hoe tsika mahita vahaolana ny zava-dehibe fa isika tafahoana amin'Andriamanitra. Amen. Dao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy dia tsika mifanaon'Andriamanitra ampianaran'i Jesosy. Alleluia ho anao Jesosy. Dao tsika mafy hitehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Dao tsika tena nokatra ny fotsika ho an'ny mpanjaka sy tompony tompo. Tsy hoe mety ny zavatra rehetra, tsy hoe mahafinaritra avokoa ny fisehoan'ny zavatra rehetra, fa satria eo Jesosy. Dao tsika tena nokatra ny ao anatin'ny fotsika ho fafainy amin'ny lanitra ny tananao. Aoka hiravoravo ampanao anao ianao, aoka ny fonao hifankahita amin'ny fahatsarany, hifankahita amin'ny voninahiny, hifankahita amin'ny fahalebiazany. Tompo hoeto indray izay androany, hoeto amin'ilay fatranao, hoeto amin'izay tianao Andriamanitra. Aoka tsy joro anambara ny teny kanefa Andriamanitra tsy zaka ny teny. Aoka tsy hanokatra ny vavako eo amin'ilay fahaiza-manao nomenao amin'ny fanomezam-pahasoavana, fa ianao mihitsy Andriamanitra nitondra ny teny izay tianao ambara ho tonga ho ampona tsirairay avy, ho aina ho an'izay mahazo azy ary ho fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tompo Jesosy aoka nitavanao no amiratra, ny voninahitrao no iseho. Tsy maninona Tompo ninona takatry ny saiko, ninona tsy takatry ny saiko, fa efa nisafidy ny anetry teny eo an-tongotrao. Aoka Jesosy ny sitraka ao no atao aoka izay sitraka ao no atao mandrakizay, fa mpanjaka mandrakizay ianao. Misandrata Jesosy io, zarazara ao aminay indray androany ny sitraponao, mba fatazava miafana foana izay.
tiana mihoatra lavitra noho ny vakansa faran'izay tsara indrindra any amin'izay toerana everin'ny olona fa paradisy hita maso ny oentinao mitsangatsanganao amponao alala ny zava-miafin'Andriamanitra. Anaro zay, ampitsoroy zay, ampahafantaro anay ny lalanay nandehananay amin'ny sitraponao, mba tsy ho diso fa napahakevitra zay eo amin'ny fiainana. Ny tanjoko Jesosy, ny fakahita aminao mandrakizay, ny toetra aminao mandrakizay. Halleluja. Dia alalany ra Anjanius cini fanai Izara-zarao Semumba-mumbanao Alalani Anjanius cini fanai Izara-zarao Semumba-mumbanao Refenao no mandeha fately dia tsy mila hoentina mambavaka ny fanasitranana. Ny fanasitranana ny fananay, ny fanasitranana ny ainay, ny fanasitranana ny vatanay. Nandefa ny tenin'izy mba hasitrana azy sy hanaisitra azy eo amin'izay longo ny anjairady. Naiza misy olona latsaka andavaka eto Andriamanitra, mety anaty lavaka mangitsoitsoky ny fantrana, lavaka mangitsoitsoky ny fampahoriana. Ady-panahy, fantatro fa ny teny androany tsy avy amiko fa avy aminao. Isitona azy ianao hiala ao anatin'izany ary amerina azy eo amin'ny tany velon'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Oka ny teninao Andriamanitra androany, anaisotra n'izay faran'ny aretina bitika sy kely indrindra ka hatramin'izay goavana indrindra amin'ny fiainan'ny olona satria mandefa ny teninao ianao. Oka ny teny androany ho teny velona, hitondra aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofon-drehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Andao tsika ity tanao avy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Megavy ianao azo toerana orakoraka na aveo any Tompo e. Halleluja. Miarabantsika foana tonga soa eto amin'ny fanotronan'Andriamanitra, fanatrehana mitondra fanotronana. Satria Jesosy indro ombanao mandrakariva. Zisany salamo 4:7 ka hatramin'ny 7. Zay anisan'ny fototra iorenan'ny afatra androany. Zisany ten'Andriamanitra ato hoe asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Izy zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehovah mahery tsoto, Jehovah mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola
mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Izy izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehovah tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Andaontsika tia-tany namavy eo mpanjaka ny voninahitra. Amen. Dikany hoe mpanjaka ny voninahitra dia ilay mpanapaka ny voninahitra satria tompony voninahitra. Dia tsy izany mpalay Andriamanitra pahary zao rehetra zao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Luka toko fafitony 1:12 ka hatramin'ny 1:5. Ary tahorina kelin'izany Jesosy dia nakany an-tanàna atao hoe Naina, ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mity eo akaiky ny vavahady ny tanàna izy dia indro nisy fatina lehilahy anankiray nentina nivoaka, izay zanakalahy tokany reniny sady mpitondra tena raha vehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ary no nahitandra vehivavy ny tompo dia onena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanto izy ka nanendry ny tranovorona dia nijanona ilay nilanja. Ary hoy Jesosy, zatovo hoy izao aminao, miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary dia natolony tamin'ny reniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe ny efa mitsangany eto amintsika ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony. Dia niely teny Jodia rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Androany dia zara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy dingam-panehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Dingam-panehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Misy zavatra tian'Andriamanitra lazaina ao anatin'izany fa angatahako ianao angilatsofina tsara ifandray amin'ilay fahafenoan'ny teny afatsika miombona amin'ilay kasika sy tolotsaina ary fahendrena avy any ambony. Rehefa mitenitsika amin'Andriamanitra hoe ho tonga ane ny fanjakanao dia toy ny fampiresaka amin'ny olona tsy toy ny olona mifampiresaka amin'ny olona ao an-dakozitsika na miresaka amin'ny ray aman-dreny mpianakaviana tsotra na miresaka amin'ny mpampianatra, fa miresaka amin'ny mpanjaka hoe ho tonga ane ny fanjakanao. Tsy olona tsotra nresahana amin'izany fa mpanjaka nresahana an'izany. Ny hoe ho tonga ane ny fanjakanao dia midika hoe manondro ny fanjaka n'Andriamanitra. Rehefa milaza isika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy manambara ilay voninahitra manaraka an'io fanjakana io. Andriamanitra sy ny voninahiny dia tsy azo sarahana mandrakizay. Ary ny tompo tsy mandeha irery izany dia hoe nadininy any an-danitra ho ny voninahiny, fa any amin'izay toerana misy azy dia manaraka azy ny voninahiny. Hoy izy Moïse, aza hoentina tompo izy izy mba hampahitao ny voninahitra ao dia hoy izy Andriamanitra, misy endriky ny voninahitra tsy zakanao, fa amin'ny fotoana mety ho fantatrao ihany zany any aoriana any. Fa misy ny dingana zany eo amin'ilay fatrany zakanao, dia misy ilay isehony eo amin'ilay dingana tsy voatery ho zakanao. Eto Andriamanitra rehefa miresaka mikasika momba ny voninahiny dia miresaka mikasika momba ny maha izy azy. Halleluja. Ny voninahitr'Andriamanitra dia maneho sy manambara ny maha izy azy. Miraikitra maha izy azy an'Andriamanitra ny voninahiny. Ao anaty Baiboly niresaka momba ny voninahitra voalohany ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny Genesis 15:7-13. Ao no Josefa no niteny. Josefa mifampiresaka tamin'ireo rahalahiny. Io teny io rehefa nanomboka fantatra izy ireo Josefa hoe sy Egyptianina fa ny rahalahiny ihany. Dia hoy Josefa 17:12 dia ambaranareo amin'ny kiaky ny voninahitro rehetra ty Egypta sy izay rehetra efa hitanareo ko mandeana faingany ianareo ka eto midina ty kiaky. Hitanareo niresaka momba ny voninahitra voalohany Josefa hoe andana teneno amin'ny dada ny voninahitra hitanareo aty Egypta ny amiko. Nanomboka nampiasa voalohany teny hoe voninahitra amin'ny Baiboly teto. Hoy Josefa hoe dia ambaranareo amin'ny kiaky ny voninahitro izay hitanareo ety Egypta rehetra ny arak'izay fahitanareo azy no iteneno aminy. Rehefa niteny tompo hoe voninahitra dia midika ny zefatry ny fisiny eo amin'ny tontolo misy azy amin'ny maha-Andriamanitra azy, ary ny zefatry ny fisiny eo amin'ny fiainan'ny olona izay nomeny izany voninahitra izany. Hoy Josefa taminy, lazao amin'ny kiaky, lazao amin'ny dada. Any Egypta ny resaka eto fa tsy eo amin'ilay tany Kanana ny toeran'izy ireo. Lazao amin'ny kiaky fa miaino any firenena.
lazao amikaky fa tsisy tanana mietsika sy tongotra mietsika ty Egypte afa-tsy arak'izay sitrapoko ihany. Zavatra mahavarina nefa rehefa ndresaka tamin'i Josefa ny rahalahiny hoe velona Josefa ary dada dia tsy nino Jakoba. Nangatsika be hoy ny Baiboly ny fandraisan'ny Jakoba n'izany teny izany, nangatsika izy. Ho an'ny Jakoba manokana efa nisainy Jakoba hoe maty Josefa satria izay ny lazain'ireo rahalahin'ireo taminy. Araka nitatitra ny meny rahalahin'ny Jakoba rahalahin'ny Josefa ny Jakoba rainy hoe ny fahafatesan'ny Josefa tsy nino intsony izy hoe velon'ny Josefa. Ho an'ny Jakoba zany ny voninahitra voalohany sy ny fahagagana fanehoana fa nietsika Andriamanitra dia ny fananganana an'i Josefa tamin'ny maty tao am-pony. Ohatran'ny résurrection zany. Satria Josefa tsy nino hoe velona tsony Jakoba tsy nino hoe velona tsony Josefa. Fa nisaina izy hoe isan'ny efa maty satria ny lamban'i Josefa ihany nasindry zareo an'le raha. Ny jona vavolombelona tao an-trano hoe ty le raha fa niviravirainy biby masika tany anaty ala izy fa tsy etsony zany Josefa. Ndaony io jerentsika kely ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 ao anatin'io. Tonga tokoa zareo dia tonga tany amin'ny Jakoba. Dia niresaka ireo rahalahin'ireo dia nilaza tamin'izy ka nanao hoe mbola velona ihany Josefa ary izy ny mpanapaka ny tany Egypta rehetra kanefa nangatsika ihany ny fony Jakoba ka tsy nino azy. Zany hoe tsy nino tsony izy zany. Dia nilazain'izy ireo ny teny rehetra izay efa nilazain'i Josefa taminy. Ary rehefa hita ny sarety izay efa nampitondrain'i Josefa hitondrana azy dia izay vao velona indray ny fanahany Jakoba rainy. Ary Israely, aokary fa mbola velona ihany Josefa zanako andehaka hahita azy dia ny tsy mbola maty aho. Zany hoe zareo ny teny hoe velona Josefa nangatsika ny fony indray tsy nino an'izany izy. Fa vao nanomboka nahita an'ilay sarety izy velona ny fanantenany zany hoe tena tsy resadresam-poana ny lazain'ny zara reto fa misy porofo hitako maso ny voninahitry Josefa any Egypte fa tena tsy tonga eto tamin'izany ny sarety dia ohatry ny kadiaka. Zany hoe tonga eo an-tokotany nikatikatana faran'izay tsara sy limousine aka ny Jakoba ho any Egypte. Tsy nino ilay tatitra mihitsy Jakoba raha tsy efa nahita izy ny sarety ngeza be sady tsara tarehy nampitondrain'i Josefa hitondrana azy. Velona indray ny fanahany vao nahita an'ilay sarety. Tsy sarety loatra ny namelona ny fanahany fa ny fahaveloman'i Josefa sy ny fahafantarany hoe tena marina sy voaporofo fa any Josefa. Zany hoe ny fanehom-pamantarany tamaso ny fahaveloman'i Josefa hoe any amin'ny firenena hafa no ny tahian'Andriamanitra azy. Zay ny nanaitra ny Jakoba hoe misy teny mpahamarinana mitranga sy tanteraka tokoa satria le afatra tsy natao andralan'i Josefa fa Josefa sy ny dadany no mifampiresaka. Josefa sy ny dadany no mifampiresaka. Fantatra Jakoba fa ny zanany raha niala tao an-trano dia tsy nainga afa-tsy fitafiana maraloko kely zay ny ilanina hitany azy farany nanao veloma maraina. Fa rehefa iveriny Josefa dia tadio miaraka amin'ny voninahitra sarety maroloko. Alleluia. Tononoko andro any ariva amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta fa izay nahitanao ny sarigo boridamba dia ho ampahitan'Andriamanitra sy ho sokafany masony hihoatra lavitra noho izay nahitany ianao tamin'ny voalohany no ahitana ny fihafaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitanareo eto ny zavatra tiako anairana antsika dia tsotra, tsy any amin'ilay vokatra fa any amin'ilay entiky ny fahavelomana misy voninahitra. Alleluia. Tsiro an'ilay akanjo rovitra io tenena akaikinao aza taitra amin'io akanjo rovitra io fa misy kadiaka miandry anao any hoe tsy marety akaman'Andriamanitra. Amen. Rehefa miresaka momba voninahitran'Andriamanitra tsika dia tsy miresaka hoe inona zavatra azonao fa miresaka tsika mikasika momba ny fahaiza-manao n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Na tiana na tsy tiana ilay fiovana tsy hita maso tsy maintsy hitondra vokatra sy fiovana hita maso satria tsy azo sakanana mikasika Andriamanitra tsy hampahita fity anao. Halleluia. Io amin'ny lafiteninao ray manontolo amen sa tsy amen.
ka rehefa miresaksika momba voninahitr'Andriamanitra dia miresaka ny amin'izay dingana mahatsiaro koa ny aina ny Eli niaraka tamin'Andriamanitra. Eli dia nampahitan'Andriamanitra zany atao hoe dinga voninahitra zany teo tendrombohitra oreban'Andriamanitra. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:19 ka hatramin'ny 1:20 tsy resaka zavatra be diabe fa hitantara ny 1:20 ka hatramin'ny 1:12 monja ary mba amantarantsika ny zavatra tiany hozaraina androany anokafan'Andriamanitra ny masom-panahintsika fa andeha anainga lavidavitra kokoa isika. Mpanjaka voalohany toko 7:19 ka hatramin'ny 1:20 dia nyfo izy kanina sy ny sotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany ihany zany 70 andro sy 70 alina ho any Oreba tendrombohitr'Andriamanitra ary niditra tao anatin'ny zo izy ka nitoetra tao ary indry tonga tamin'ny teny Jehovah ka nanao hoe manao inona tianao Eli dia hoy izy nafanadinavana ny foko no nitiavako an' Jehovah Andriamanitra ny maro fa ny zanak'Israely efa nafony fanekenao ny altaranao ny ravany ny mpaminaninao mitoroka zany izy Andriamanitra ny teny dia izy nitoroka ny hafa. Rehefa mivavaka aza manao vavaka mitoroko any hafa. Rehefa miresaka ianao ny zavatra mety vesatra ao anatinao dia tenenao amin'ilay hafa tokony iresana fa aza manao tatitra any amin'Andriamanitra zany. Fa Andriamanitra tezitra be mihitsy rehefa manao miteny mitorok'olona eo anatreny tena tsy tiany. Novonoiny tamin'ny sabatra ny olonao ary za dia za rehetra sisa manamary teny eo nefa mbola mitady hahafatiny haiko koa izy sisisisisa. 1:12 Jehovah mivoaka mitsangana eo ambony tendrombohitra eo anatreny Jehovah ary indro nandalo Jehovah ka nisy rivotra be sady mahery mamakivaky ny tendrombohitra sy nanoritoro ny aram-bato torotoro mihitsy ny aram-bato vakivaky ny tendrombohitra nandana n'ilay rivotra teo alohan'i Jehovah nefa Jehovah tsy tao amin'ny rivotra ary nanarakaraka ny rivotra nisy horohorontany nefa Jehovah tsy tao anaty horohorontany ary manarakaraka ny horohorontany nisy afo nefa Jehovah mbola tsy tao anaty afo ary manarakaraka ny asy nisy feo mitsoka malemy zay vao Jehovah. Le setrasetra be teo reny zany Jehovah daholo satria tsy tao izy fa le malefaka kely ny Jehovah. Fa inona ary le zavatra tiany Baiboly tenenina nandray rivotra izy namakivaky tendrombohitra torotoro mihitsy ny aram-bato teo nefa mbola teo anoloan'Andriamanitra ihany kanefa tsy tao Jehovah. Ny ororo ny tany fa tsy tao Jehovah. Manaraka zany nisy afo fa tsy tao Jehovah fa feo malefaka zay vao Jehovah. Teo izy tao anatin'ny feo malefaka nisaromany Eli tamin'ny lambany endriny avy eo izy nandeha nitsangana teo mba vadiny zoy. Magaga dia zao raha tsy tao anatin'ireo rivotra sy horohorontany sy afo reo Jehovah dia nahoana reo ny tonga mialohan'ny fisehoany. Inona ny ilanan'ireo mialohan'ny fisehoany mba antanio azy zany. Ny antony mialohan'ny andalovan'ny président dia tsy maintsy misy ny atao hoe cortège présidentiel. Teto tsy mampitovy amin'ny olona amin'ny mpanapaky ny tany sika fa maneho ny endriky ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe nandray motara nandalo Eli sirène mandeha oui eniny Eli mbola tsy tao izy fa tao anatin'ilay feo malefaka no niseho ilay voninahitra. Mpanjaka mbola tsy tao akory fa ny tendrombohitra efa vaky ny ororo teo anatren'Andriamanitra ny tresatresaka nahoana satria zay no midiky ny boky ny miky ny laza amintsika fa tena magnifique ny fiarahana amin'i Jesosy tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Miresaka momba voninahitry ny mpanjaka isika androany. Nika toko voalohany 9:7 hozy izy mika fa indro Jehovah mivoaka avy ao amin'ny fitoerana ary midina ka mandiny avoana amin'ny tany. Miepo ao ambaniny ny tendrombohitra ary mivava ny lohasaha tahaka ny savoka tanin'ny afo sy tahaka ny rano akorotsaka eny amin'ny antsana. Zany hoe tehiteny Andriamanitra hoe amin'ny fotoany voany ny orooro ny tany satria be voninahitra ny mpanjakanao amainy. Halleluja. Eto mitsonika ny tendrombohitra rehefa mivoaka ny tompo. Mivoaka fotsiny izy izy amin'io tsy mbola miteny akory ka Eli nandreny cortège royal mialohan'ny ny andrenesan'ny feoany nyresaka taminy. Tsy zavatra tianao anontaniana sy tianao lazaina. Na tianao androany hariva na tsy tianao misy tontolo miova eo amin'ny toerana ijoroan'ny mpanjaka ny mpanjaka. Isaia manambara ny fiaviany ohatr'izany koa David mpanjaka dia nilaza fa hoe misandrato ary varavarana fahagola idirany mpanjaka ny voninahitra. Izy zao mpanjaka ny voninahitra zao
Jehova mahery tsy to. Halleloia. Amen sa tsy amen aloha e. Fantatry Davida tsara ny lanjany zany atao hoe mpanjaka ny mpanjaka zany a, sy zany tompony tompo zany. Dia ozy izy zao ozy izy Davida ao anatin'ny boky mpanao salamo toko salamo 420 ny 7 hatramin'ny 110. Asandrato ny lohanareo ry vavady. Hitanareo vavady zany asainy misandratra ny lohany nefa ny vavady tsisy vavady mihetsika zany manao kodeboany zany hoe. Asandrareo manao jeriatrika hatramin'ny vavady. Tsy olona sy mpiambina fa vavady. Miresaka tsika mikasika momba ny vavady. Betela zao vavady ray nahitany Jakoba ny lanitra misokatra. Miresaka momba ny vavady. Fa eto tsy le vavady lanitra nampahitana ny Jakoba, fa le vavady fahagola tsy mety mihetsika, fa io efa tranainy sy misy kalalao ary tsisy afaka niditra ao mihitsiny. Fa rehefa tonga mpanjaka amin'ny voninahitra tsy maintsy midebry satria ngeza be Andriamanitra. Noho izany tsy omby azy le varavarana fahagola raha idirany fa tsy maintsy mitatra ho azy. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Raha dika rahabaky teny dia zao le izy. Le varavarana fahagola iva. Dia ozy izy Davida nasaina ny annonce voalohany. Asandrato ny lohanareo ry varavarana ry vavady ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Davida mibaiko mampatsiaro ny vavady fa hiditra ao ny mpanjaka ny voninahitra. Mila manao defi ianao ampinoana, miala eo amin'ilay finoana sy fijery voafetra, fa tsy antonona loatra ny mpanjaka ny voninahitra ny fomba fijerinao hatramin'izay. Zay no mahatonga ny révélation tonga eo amin'ny fiainantsika, satria misy varavarana fahagola mila ozongozonina eo amin'ny fiainanao. Fomba fijery negativa, fomba fijery tsy mametraka tsara ny lanja ny fahalebiazan'Andriamanitra, manoloana ny zavatra rehetra trehnao sy fanoherana mitanga eo amin'ny fiainanao. Asandrato ny finoanao ambony kokoa, ny vavakao ambony kokoa, ny fanokana tenanao, ny etaetanao an'Andriamanitra. Fa ozy izy Andriamanitra hiverinao anaty révélation hafa mihitsy ny mpanjaka ny voninahitra. Hitanareo tsy fanomananao ny fonao mahatonga ny révélation tsy marina aminao. Fa Andriamanitra efa miteny zavatra mifanandrify amin'ny alehibe amin'ny voninahiny, fa tsy zakatsika elia satria tsy niomantsika anandratra ny finoantsika mba hafa mpanjaka ny voninahitra miditra. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Enoy ny révélation manomana anao mba ho toerana ny fiainanao, ahafahany mpanjaka ny voninahitra manao zay tiany. Mahita ao anatin'ity fivoriana ity, tovanginy voninahitra Andriamanitra ny tontolo-piainanao ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ozy izy Davida, vavady, mila misandatra ianao, asandrato ny lohanao. Midika hoe aoka hiakatra sy hivelatra kokoa ianao. Misy zavatra tokony ekenao amin'izay manomboka androany, ny androso ao anatin'ny fivelarana kokoa ao amin'ny sekoly ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Dingana ara-boninahitra hitonan'Andriamanitra antsika dia mihoatra lavitra noho ny maridrefy sy ny mezura antsika. Rehefa Andriamanitra no manotrona anao amin'ny voninahitra dia mihoatra lavitra noho izay azonao saina sy heverina ny tiany isehony eo amin'ny fiainanao. Zany hoe tiany ianao amotsitra ny contrôle ny sainanao eo ambany famola volany teny sy ny révélation, isokafanao bebe kokoa ahafahanao mifankahita amin'ny fanatrika amin'ny voninahiny sy ny zavatra tiany atao. Ataovy amenina moa. Zay mahatonga ny efesana toko fahatelo andiny faharoapolo ny apôstôly Paoly dia nampatsiaro fa araka ny hery ny alehibe ny hery zay miasa ao anatsika ozy izy, zay mahay manao zavatra mihoatra noho izay azontsika angatahana sy heverina. Io hery io afa ao anatinao, fa mahatonga anao tsy mifankahita amin'ilay izy, tsy zakan'ilay révélation ny ao anatinao satria misy toetra mavesatra ao. Misy toetra mavesatra ao. Le izy eny tsika tsy hanao hoe tsika eny tsy hanao fampisehoana, fa tsika hitondra ny fiainantsika mba ho aseho. Ohatran'izy ireny anoarako amin'izay fanambarana voaraiko ny amin'izany voninahitra zany. Tamin'ny andron'ny Solomona nampanjaka dia jereo ao mpanjaka voalohany toko fahavalo ny 150 ka hatramin'ny 120. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ny 150 ka hatramin'ny 120.
ary no nivoaka avy tao amin'ny fitoerana masina mpisorona dia nameny ny tranon'i Jehova ny rahona ka dia tsy najanona anao fanompompivavahana ny mpisorona no ny rahona satria ny voninahitry Jehova ny nameny ny tranon'i Jehova. Rehefa niala avy eo amin'ilay fanatim-pisorona taon'i Solomona avy nakasitrany Solomona nanao ilay fanatitra niditra tao amin'ny efitra amin'izay efitr'Andriamanitra amin'izay ilay voninahitra tamin'ny endriky ny rahona tsisy azony toerana satria tsy omby an'Andriamanitra loatra ilay toerana noho ny alehibe ny voninahiny. Dia hozy izy ny baiboly hoe mavesatra ilay voninahitra. Manina hoe rehefa feno voninahitra ny trano dia tsy mahajanona anao fitaompivavahana mpisorona, zany hoe tsisy fitaompivavahana zany fa feno Andriamanitra ilay toerana. Zay no mahatonga n'Andriamanitra tsy nameny toerana tsony fa nameny olona. Satria manjary tsisy olona afaka hivavaka amin'ny tsony fa lasa fenao zay hatramin'ny trano fivavahana tsy marety akao an'Andriamanitra. Ny alehibe io voninahitra io dia mahavita mihety ao amin'ny endriky ny fanetreten'Andriamanitra no miseho ny alehibe ny voninahiny. Zay no mahatonga n'Andriamanitra mampianatra antsika hanana ny toetrany. Mahatonga antsika indraindray mizaozao, mirehare, te ho zavatra, te ho hita. Matahotra sao tsy tian'ny olona. Miafokafona, te hiavaka. Mbola tsy anatinao ilay vesatry ny voninahitra. Ary io tsy azo amboamboarina satria toriketo io fa tsy hainanao. Fa tonga andretranao dia sorena, eo ampitapetranao dia efa sorena. Fa za tsy maintsy miteny. Fa ho toroko anao ny toko sy andininy atao anaty baiboly. Sekre iainako ilay izy dia efa manomboka hitako dia mahita fi ahako. Tsy mitoro ny zavatra tsy hainako ahako. Mamola tena mba te hifankahita amin'izany fankasitrahan'Andriamanitra zany. Tsy mampaninina mety manana fijeriny sy ny fisainany ny olona fa tsy eo aoko zany. Fa ny zavatra fantatra dia zao tsy maintsy tongako eo amin'ilay dingana anankiray ho karazan'olona mety amin'Andriamanitra. Halleluja! Sika rehetra ny tian'Andriamanitra daholo nampanota azy. Fa oka mba olona tian'Andriamanitra sady mety amin'Andriamanitra. Raha ianao aloha izay olona izay dia tiako ianao ity an-tany mafy be ho azy. Kely loatra ilay trano dia tsy mahazaka ny voninahitr'Andriamanitra. Midika manan-danja ny voninahitra matoa voalaza fa mavesatra. Andriamanitra tsy ohatran'ny feuille azotsipy na rino. Tsy maivana izy fa mavesatra izy. Sain'ny hoe nampahitana ny Daniela dia hoetiko kely tsika ao anatin'ny fotoana fohy hijeriny Daniela toko faharoa vetivety. Bokin'ny Daniela toko faharoa 2:7 ka hatramin'ny 5:5. Nofon'ny mpanjaka ilay izy dia nazavainy ny lohan'izany sary zany ozy dia volamena. Volamena ny lohany tsara. Volamena tsara ozy izy zany hoe mety 24 kara zany na mihoatra. Ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahany, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tanimanga. Nijery ianao ambara-pahanisy vato voaendaka, nijery ianao ozy izy maintsy ny mpanjaka ambara-pahanisy vato voaendaka nefa tsy nendahan-tanana ary namely ilay sary teo amin'ny tongony vy ny tanimanga ka nanorotoro azy 5:30 dia niara torotoro ny vy sy ny tanimanga sy ny varahana sy ny volafotsy sy ny volamena ka tonga toy ny akofy eo amin'ny lohan'ny fahavaratra, eo ampamilona fahavaratra ary ny pahony rivotra izy ka tsy nisy ny toerany ary ilay vato namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe nafeno ny tany rehetra. Tsy izy io vato fa Jesosy Kristy. Andaony antsika iteny tsy le vato ngeza be fa sila bato niala tsisy tanana nanapika an'ilay izy. Zay le mahafanomezana avy amin'Andriamanitra azy. Le statue nefa ny volamena, volafotsy, varahana. Fa vao nikitihan'ilay vato tonga dia torotoro ohatry ny vovoka. Tsy miteny tsony zany ny durité sy ny karazany hoe vato fe andresy volamena sy ny karazany. Tsy miresaka tsika ny momba an'izany. Fa le statue tonga dia potika, volamena, volafotsy tsisy nahafantarana azy tsony. Vato voaendaka namely an'ilay izy teo amin'ny tongony. Torotoro sy potika tanteraka le sary sy le statue izay nampahitana amin'ny mpanjaka tao anaty nofy. Vato voaendaka. Ary rehefa potika le sary ka latsaka teo amin'ny tany le vato voaendaka dia lasa tendrombohitra ngezabe nameno ny tany iray manontolo. Singa kely tonga midinga ny fahalebiazana faran'izay goavana. Tonga dia nameno ny tany. Oreta singa kely avy any an-danitra tonga dia
goavana tsy zakany tany. Azonareo ve zany? Ka Andriamanitra tsy miainga amin'le firentiretena hita be reny tonga dia wow, tsy le wow aminao le izy e. Fa le izy mety faran'izay bitika indrindra fa maharaka azy fotsiny ianao. Attention, mety kely le izy fa zao no izy manorotoro sy mandravana izay mety goavana sy lehibe indrindra eto ambony tany. Le fiatsakany fisiny potika singa avy amin'Andriamanitra maneho an Jesosy Kristy. Singa avy amin'Andriamanitra zany hoe tsy Andriamanitra ny setrasetra amin'ny fahalebiazany tonga andravany ny ampirany tany sy ny firetiny zao tontolo zao amin'ny famirapiratany, fa singa kely avy amin'Andriamanitra naseho teo amin'ny endriky ny olona nefa nahababo zao tontolo zao sy tonga tendrombohitra Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony. Ndao tsika tia tanana mafy be ho an'ilay vaty fahizolotsika. Halleluja! Tenenina akaikinao ny antsika mahery io e. Amen. Zany mahatonga an'Andriamanitra rehefa maneho fanoharana dia tsy zavatra goavana foana, fa raha manam-ponina tahaka amin'ny voatsinapy ianao. Voatsinapy zany a ohatran'le hitanareo sezama, iny voatsinapy dia ozy izy iny finoatra amin'ny voatsinapy iny tenenina amin'le finoatra amin'ny voatsinapy ny andidinan'le voaroy azo hoe varina ny an-dranomasina dia mety na le tendrombohitra. Zany hoe ny hery Andriamanitra dia tia miara-miasa amikely. Efa nizaraky teto zany satria Andriamanitra mihitsy ny nanaiko ho tonga kely naka ny endriky ny olona tamin'ny fanetretena mba hahafahany mamonjy ny olombelona rehetra eto ambony tany amin'ny alalan'ny finoana azy. Ka ny voninahitr'Andriamanitra rehefa tonga dia ohatry ny kely zany no fahatongavany. Ianao zany mianana zavatra ngeza be ho feno setroka ny tany trombiatotsika, tsy zay le izy, fa miainga avy amin'ny fanetretenanao le izy. Dia toy ny vatsilany kely zany ny fiaviany, fa rehefa avy eo izy tendrombohitra manarona ny tany. Voninatr'Andriamanitra dia tsy mila publicité alalanao fa eo izy, fa tsy azo sakanana ny fiavahana amin'ny fahalebiazana rehefa miseho izy. Tsy ny fahaizanao mamaritra n'ilay alehibe amin'ny voninahiny tianao hita, fa ny fanekena ho kely ifandray amin'ny fahakelezana mba ahafahanao misitraka ny fahalebiazana. Mivavaka mba hiasa eo amin'ny fiainanao zany voninahitra zany. Halleluja! Mizavatra ny indraindray kely ny fisehony eo amin'ny fiainanao fa mitony ho dingana goavana be ny fiafaran'ilay izy. Ary zay le fomba fijeren'Andriamanitra rehefa amina karazana vo anankiray. Ianao raha mijery vonina baobaba dia kely ohatran'iny izy, kanefa rehefa afafinao dia misy fotokazo ngeza be ohatran'iny, tsy azo tolomina ohatran'ny any majanga. Miainga tamin'ny vo kely io baobaba mazangay hitantsika mandrakandroany eo. Ka Andriamanitra zany a tia mamorona zavatra miainga ohatran'ny hoe miainga avy amin'ny fahakelezana zany. Zay ny mahatonga amin'ny Paoly ny teneny amponao ny fahasoavako fa niaiko ty tanterahana amin'io fahalemenao io. Toy izy Paoly ay ka za mba nieritreritra hoe tsy leeritreritra ka fa amponao ny fahasoavako. Alleluja. Nanao hoe tsika jeren'le dingan'ny voninahitra isehon'Andriamanitra nampahitana ny Davida amin'izay hoe ahoana inona marina ny tiany Davida ho lazaina. Iaraka tsika hiditra landala koa tsika amin'le cas pratique hoe tiany lazainy Davida, tiany fahatanteran'le izy. Lioka toko fafito. Lioka toko fafito, 9:1 ka 9:5. Ary taoriana kely izay Jesosy dia nakany amin'ny tanàna atao hoe Naina ary nanaraka azy ny mpianana sy ny vahoaka betsaka. Ao tsika nisy tantara maneho ny zava-misy maraina momba n'io voninahitra io. Davida nampahitana ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Eo amin'ny Jiosy dia tsy azo ataony mandevona ny ao an-tanàna fa tsy maintsy mivoaka ny tanàna satria fadiny Jiosy ny olona miara-miaina amin'ny fasana. Teto nisy andeha ny olona nitondra razana andeha andevona avy ao an-tanàna hivoaka ny ivelany tanàna. Avy eo nisy koa andeha ny olona nitondra fiainana hiditra ao an-tanàna niaraka tamin'i Jesosy. Samy andeha ny olona anankiroa ireo, ny ray hivoaka hitondra razana, ny ray hiditra hitondra fiainana.
aloha tonga dia azonao sara ny zavatra tiako tenenina. Ny ray andeha hivoaka mitondra fahafatesana, ny ray hiditra hitondra fiainana, ary ny rendez-vous teo am-bavahady ny naina. Resaka mavavahady amin'izay tsika. Zay no mahatonga ny Davida nilaza ao amin'ny Salamo 420. Jesosy ny tiany olazainy ho mpanjaka amin'ny voninahitra, mitiava mafy be ho an'i Jesosy. Ozy izy, asandrato ny lohanao ry vavahady, ary misandrato ianao ry varavarana fahagola. Voalohany le varavarana fahagola dia varavarany fiaina tsy hita mitelona ny olona amin'ny fahafatesana. Ray aloha zay. Endrika ara-panahy le vavahady io. Anankiray io vavahady io ihany. Ny vavahady amoahana ny olona hivoaka ny tanàna andeha ho alevina. Dia ozy izy Davida, androany ty no nampahitan'Andriamanitra fa hita raharaha eo am-bavahadyntsika. Satria zao, nareo hitondra faty hivoaka fa ny mpanjaka amin'ny voninahitra hiditra fitondra vahoaka. Halleluja! Nahoana ny teo am-bavahady le fiainana sy fahafatesana ny ona. Proof, ny profesia nampahitanan'i Davida ao amin'ny Salamo tsy maintsy tanteraka ao amin'ny Lioka. Hiditra ny vavahady mpanjaka amin'ny voninahitra fa tsy hoe hivoaka akory. Noho izany tsy maintsy Jesosy miditra fa mifaty no mivoaka. Ny etsy an-daniny nitomany ny olona, malahelo le ramatoa sy ny mpiaradia aminy andeha andevona ary ny fianakaviana. Ny etsakilany kosa ravo ny olona midera. Zany hoe isy fionana anankiroa samihafa eo. Ny ray ravoravo miaraka amin'ny Jesosy hiditra ny tanàna, ny ray ranomasy hivoaka ny tanàna miaraka amin'ny fahoriana. Lay fionana tsy tao an-tanàna fa teo am-bavahady, ao an-tanàna. Lay hivoaka ny tanàna, vahoaka miaraka amin'ilay vehivavy mativady andehandevona ny zanany lahy tokana. La hiditra ny tanàna kosa, vahoaka sy mpianatra miara-miditra eo am-bavahady miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, lahy tokana samy lahy tokana ireo. Ny ray lahy tokana ho alefina, ny ray lahy tokana velona mandrakizay. Halleluja! Ny an'ilay hivoaka zanaka lahy tokana, maty andeha ho alevina. Ny an'ilay hiditra zanak'Andriamanitra lahy tokana, velona mandrakizay. Resaka zanaka lahy tokana ny resaka eto. Ny ray maneho ny zanak'olombelona sy ny fahaverezany. Ny ray maneho ny zanak'Andriamanitra sy ny fanavotany. Vao nijanona ny fanenany lay tokan'Andriamanitra sy ny an'ny olona andeha alevina, dia ny fandona amin'ny fiainana sy ny fahafatesana. Tonga Jesosy akantoerany fahafatesana ary ampiampita fiainana eo amin'izay nahafatesan'ny olona. Restauration. Mpanjaka ny voninahitra hiditra ao an-tanàna ary ny vahoaka mifanesika andeha andevona. Mila fantatsika tsara fa rehefa miditra ny tanàna Jesosy sy ny fanena teo am-bavahady tamin'ilay ramatoa izy, dia nalala ny renin'ilay zazalahy. Tsisy présentation teto izy any reniny, satria tonga dia hita fa izay malahelo indrindra amin'ireo ny reniny. Ny ranomasy any dia mafy kokoa rehefa tena akaiky ny fahoriana. Noho izany mora fatarina ny renin'ilay zaza. Tonga dia nataon'i Jesosy aza mitomany ianao. Rehefa tonga zany ny mpanjaka amin'ny voninahitra dia malala izy hoe iza marina ny tena mila vahaolana eto, iza manan'olana tena faran'izay enjana milovana. Ka ny mpanjaka amin'ny voninahitra tsy le tonga hampahery ianao fotsiny dia lasa izy rehefa avy eo. Tsy mpampionnina mbava fotsiny izy avy eo mody mandeha matory fa ianao avelany itoy eo ihany ny ranomasinao. Fa rehefa tonga mpanjaka amin'ny voninahitra dia tsy maintsy alleluja lefy ny varavarana fahagola. Tamin'i Jesosy ny fanena tamin'ireo olon'ireo dia hoy Jesosy, ny olona rehetra milaza an'izay tiany lazaina. Fa ty vehivavy tondra teny ty kosa hitan'i Jesosy hoe tena manan'olana. Hoy izay aminao androany hoe ao anatin'ity fivorian'ity Andriamanitra amelan'ny rehetra ilaza an'izay tiany lazaina, fa hifantoka manokana amin'ny olona anankiray izay izy androany. Ary izay olona izay tena piasan'ny fony hitady azy ao anatin'ny ray manontolona tongavany eto. Noho izany mason'i Jesosy tsy any amin'ny rehetra fa any amin'ny olona tokana tena mifantoka aminy. Mivady eo am-bavahady ny olana.
fa tsy mila nantona tany an-trano Jesosy. Teo am-bavady dia vita le izy. Misy problema vany eo am-bavady fa misy problema vany any an-trano. Iza moa le vavady eo amin'ilay toerana ivoriantsika menakavy. Misy vahaolana vahana eto dia misy vahana any an-tranonao. Teto ny zavatra mitranga diso adresy ny fahafatesana. Nitonatona teo am-bavady ny fahafatesana satria teo amin'ny toerana io ny mpanjaka amin'ny voninahitra. Izy ny tompony teny farany. Halleloja. Izy ny tompony fananganana sy fiainana. Ny olana teto tsy tao an-tanàna ny namahana azy fa teo am-bavady. Teo ny seho ilay voninahitra. Ny teny Jesosy voalohany dia hoe aza mitomany fa tsy hoe tonga dia hoe velona ny zanakao. Tsy hoe nampalahelo an' Jesosy le raha matoa dia hoe tonga dia velomiko ny zanakao amin'izay tonga dia mijanona aty rano fa niteneny aloha aza mitomany. Le raha matoa aloha niteneny aza mitomany. Vakio tsara. Zay izy vao nitodika tany amin'ilay zazalahy nanendry ny tranovorona. Enoy, mila azonao antoka aloha fa mitsahatra ny ranomasonao. Halleloja. Vao afaka ny hitanao ny zavatra ho ataon'Andriamanitra. Ao amin'ny sekoly ny voninahitra. Tsy Andriamanitra tonga dia misolatsolana manao zay tiany atao satria mampalahelo azy ianao. Tsy fihetseham-po ilay izy. Fa Andriamanitra aloha miditra tsehatra ny ataon'ny voninahitra Andriamanitra voalohany rehefa mamangy ny olona anankiray dia zao mampitsahatra ny ranomasina aloha izy vao mitodika any amin'ny problème. Valio aloha izy. Ozy izy aza mitomany. Rehefa tonga ny voninahitra dia mitsoka ny rivotry ny fanahy masina manaisotra ny ranomasina aloha. Mbola mety sitrana ny ianao. Mbola mety eo ilay aretina. Mbola mety tsy mivaly olana. Mbola mety tsy tanteraka ny zavatra ilainao. Mbola mety mahantry ianao raha minita maso. Mbola mety célibatera foana nefa fa ela ny tadiavam-bady. Mbola mety mitady zanaka ianao fa ela ny tsy niteraka. Ahoana ny itoeran'ny hafaliako ao anatin'izany fa ny zavatra hoentin'ny voninahitran'Andriamanitra voalohany dia zao fa fanelony ranomasonao. Teny amin'ny olona maromaro eto Andriamanitra androany aza mitomany ianao. Ao anatin'ny olana io rehefa tsy mitomany ianao dia hitodika hijery ny olanao amin'izay Andriamanitra. Ny ranomaso mantsy midika fa ao aminao ilay vesatra. Fa rehefa voafafa ilay ranomaso midika fa anao zavatra Andriamanitra. Ny ahafantarana fa tsy ao aminao ilay izy. Misy tsikitsika eny amin'ny endrika ao. Tsy voasaka ny materiel misy na tsisy ianao. Ninona fitaovana misy tsy misy tsy olana zany. Amen. Ndao ny jerentsika ny lioka toko fa fito vetivety. Inona ny zavatra mitranga. Tafiditra any amin'ilay mpanjaka ny voninahitra am-bavady sy ny tsika io zany fa azonao tsara ny zavatra tiako zaraina. Lioka toko fito ary nahitandra vehivavy ny tompo dia honena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Zay ny teneny amin'ilay vehivavy. Vao vita ilay teny tamin'ilay ary nanantona izy ka nanendry ny tranovorona dia nijanona ilay nilanja. Zany hoe ny zavatra nitranga teto aleo aloha hazava tsara. Ohatr'izao ilay sary. Milanja ry zareo, milanja. Nandeha tsy niteny Jesosy hoe ampidino ambany ilay filanjana. Fa mbola teo am-pinanjana fa nijanona fotsiny ry zareo. Dia ry zareo nijanona Jesosy nanendry ny tranovorona dia niarina ilay tovolahy. Azontsika tsara fipetraka ilay izy a. Misy dika be dia be na mouvement na ny zavatra etra nataon'i Jesosy tao anatin'io maneho an'ilay dingany voninahitra tiako a hifampizarana amintsika tsara. Rehefa avy nampitsahatra ny ranomason'ilay vehivavy Jesosy dia nanantona teo amin'ilay anton'ny ranomaso amin'izay. Inona nampitomany vehivavy io? Maty ny zanany. Mariako fa nilanjaina ilay tsy atao anaty vatapaty fa atao anatin'ny filanjana fotsiny andeha ho alevina. Misy tranovorona fiantsoana azy ohatrany hoe zavatra dia matory ambony eo ilay razana fa tsy hoe kory hoe atao anaty vatapaty dia nisokafana. Zay ilay izy, zay ilay tranovorona. Nolanjay impilanja izy. Voany kasiany Jesosy ilay tranovorona dia nilaza izy tamin'ilay tovolahy hoe miarena. Dia velona ilay tovolahy sady niresaka dia nipetraka. Misy zavatra anankiroa tiako ho fantatrao. Rehefa ianao nilanjaina horizontal matory dia maty. Fa rehefa ianao nilanjaina mipetraka mpanjaka. Misy zavatra tsy azonao. Misy zavatra tsy azonao ilay izy. Misy zavatra mety tsy azonao. Ilay zany a ilay mouvement mihitsy nojerentsika eto hoe hiditra lalintsika hoe ahoana ny fisehoan'ilay izy a sy ny zavatra nataon'Andriamanitra amin'izay. Maty ilay tovolahy lanjaina andeha ho alevina. Fa rehefa niditra ny voninahitra nitendrena ilay tranovorona baikon'i Jesosy hoe miarena lasa mipetraka. Nidika an'izay ilay tranovorona andeha andevezana lasa seza fiandrianana nijoroana manapaka ny fahafatesana. Fa maninona izy no mipetraka teo ambonin'ilay toerana andeha andevenana azy. Jesosy tsy niteny hoe midina fa sisy hoe miarena. Rehefa miarina ny dikany izay mipetraka ny dikany.
Andriamanitra afaka madika ny fahorianao sy ny fanantenana raraka ho tonga voninahitra, zany hoe olona tsisy atenaina intsony fa andeha ho alevina ny lasa mpanjaka ny lanjaina nentina miverina. Ny transformation am-bavahady tsy mitovy amin'ny any an-trano. Zay ny ilana ny déplacementanao manety tena anatony ao am-bavahady fa tsy mendry any an-trano foana. Jesosy sy niteny hoe soritra ao anaty trano vorona ny razana ampidino vonatsangany. Tsy nasainy Jesosy ihany koa hoe napetraka izy na ry zareo tonga dia say makany amin'ny sisy fanao zavatra Andriamanitra feny an-dala tonga dia nijanona ry zareo mpilanjana ihany. Zareo am'izay le mouvement dia nitendrena izy dia miarena amin'izay le andeha ho alevina ny lasa mpanjaka tonga dia king. Alleluia. Tonga dia lasa mpanjaka ny lanjaina. Le trano vorona andendevenina zany lasa seza fiandrianana. Ndaontsika anao bravo an Jesosy. Anao bravo an Jesosy. Zany ny Andriamanitra ao ry kristianina. Zany Jesosy avy any Nazareta zany. Nasay nijanona fotsiny zareo fa tsy nisy position niova teo. Pozy fotsiny izy petra dia mipetraka. Aza mijanona ozy izy aloha am'izao fa aza mihetsika. Ozy Jesosy io entinareo aleviny io nitratra ny voninahitry ny mpanjaka eto ambaravarana dia zao lasa tsy fato alevina ntsony fa olona lanjaina hoentina mody. Le tranga tsy misy fanantenana ohatry ny aleviny io zany ny dikany. Raha voatratra ny dinga ny voninahitra eto androany arivo miova ny zavatra rehetra. Ny marina ane zao hoe aza miezaka maneho fa mahay miteny ianao. Aza miezaka maneho fa mahay mihiry ianao. Aza miezaka maneho ny fihavanao amin'ny fanompona. Qualité omena. Fo. Ny fo miteny lavitra noho ny atao. Ary raha vao mifanohitra ny zavatra teninao sy ny zavatra ataonao dia tazan'ny olona fotsiny hoe manamary tena. Ny olona mety tsy teny fa aza velosika ny tonga ny hafa latsaka anaty fitsarana. Satria anota le olona dia lasa vo amin'ny tsy fijorotsika indray. Fo le izy mpanjaka ny voninahitra mahita fo mangetaheta. Hitan'i Jesosy le ramatoa maty voatsela amin'ny vadiny. Zanany koa ty nandeha votona alahelo le ramatoa. Jerena fa tena mitady ho safotra eny an-dalana. Jesosy tsy maika be mitsy anao tonga dia le zavatra any amin'izay tokony ataonao atao fa le ramatoa ve moa fa zao ary mahazo azy. Tsika matetika ohatry zany. Fo Jesosy aza mitomany. Dikany hoe aza mitomany atsaharo ny ranomaso. Lazao amin'izanak'Israely aloha mba hanginy. Kalma aloha. Nandray fisafotofoto mahatonga anao hitady lalana hafa ankoatra an'Andriamanitra. Nandray nikajinao andisanao sy ty hieritreritra ianao hoe raha tsy misy an'ity lalana ity sy ny etsetra. Nefa mifanetretenanao mihitsy ny rasin'Andriamanitra nandratany anao misy zavatra tsy azonao. Ny fakasitan'Andriamanitra tsy any amin'ny olona fa any amin'ny fo manaiky an'Andriamanitra. Misy fotoana tian'Andriamanitra angirinao satria Andriamanitra te hiara-iasa amin'ny toetra fa tsy te hiara-iasa amin'ny olona. Ny fahasoavana tsy fanaperana ao anaty fanompona hoe nomena fanomezam-pahasoavana ao nanangana amin'ny maty azy. Fa amin'Andriamanitra zavatra ilainy ny toe-ponao mamaly amin'ny ataonao noho ny fanomezany ahatanteraka izay iry no fonao. Noho izany miteny mihoatra noho ny fanomezana amin'ny fanotronan'Andriamanitra momba anao amin'ny fakasitrahana rehefa mety ny toetranao. Tsy maretehaka ao an'Andriamanitra. Paoly eny nampiasaina mahery dia fantany Andriamanitra afaka mamaly. Zay natonga azonako amin'Andriamanitra. Andriamanitra ozy izy reto problemako misy tsilo telo reto esory. Andriamanitra reto telo reto fotsiny mitoetra. Finoana fanaterana fitiavana ary fitiavana lehibe indrindra. Paoly tsilo netiny. Andriamanitra miteny ampoanao le fahasoavako. Misy zavatra nomeko any aminao ample izy. Fa zao fotsiny etseo amin'ny toetra le izy. Nieriko tanterana amin'ny fahalemem-panahy. Enao le ohatran'ny tsuro io ilainy io mba ahafahanao miankina tsara. Satria ny olona rehefa sory amin'ny tenany moin ny vavaka.
fa ny olona rehefa tsy sorany tenany miankina kokoa noho izany mivavaka fanehoam-piankinana fa tsy fanehoam-pitarainana. Maro mitaraina ao anaty vavaka fa vitsy ny tena miankina mambavaka. Ny vavaka marina misy fiankinana tena feno le fiankinana manova attitude. Aloha mivavaka ianao mangovotra be, rehefa avy mivavaka ianao sura be. Halleluja. Zay ny mahatonga an' Jesosy eo am-bavady alohan'ny hiditra izy. Tonga dia Salamo 4:27 ka hatramin'ny 10:10 no hitany masonao midiro varavarana vavady fahagola. Idira mpanjaka mivonatra iny moa le fahagola. Ny olona rehefa maty dia tsisy hevitra fa tsy maintsy elevina. Fa fahagola ohatr'izay. Zay zany efa formule fahagola. Tanaina. Fosy izy ny mpanjaka mivonatra hiditra ny vavady, Jesosy avy any Nazareta. Miditra ny vavady, miditra ny fandona ny fiainana sy ny fahafatesana. Fahafatesana ivoaka ny tanàna, fiainana hiditra ny tanàna, fandona teo am-bavady ry zareo. Miala tsiny. Fa tsy vavady natao andevenana io raha mbola miditra ny tompony fiainana. Avelao Jesosy andraka ao am-bavady tranonareo. Avelao sitrapony anapaka ao atokantranonareo. Aza avela isy endriky ny fahafatesana ivoaka ny trano zany. Fo maraina ianao andeha hiasa maraina, misy olona mbola mavinitra ny fona ohatra zany. Misy olona ny alohan'ny atoriany ratsy fanahy fo maraina izy vao may ratsy. Miady aman'olona tsy manino vinitra be ny fony satria nao tsy natao ny sitrapony. Io sitrapo rehefa tsy tanteraka dia tsy mety foana ny fo. Tsika tsy eo amin'ny nofo fa olona ara-panahy. Mety misy zavatra zao lalovako raha tantaraiko aminareo dia ozy izy nareo hoe mafy loatra zany pastera. Za tsy zaran'izany aminareo. Tsy hitanareo akory eny amin'ny endriko hoe tena mbola mitsika ohatr'izao ve ramose amin'izany. Halleluja. Tsy hita le satria nahoana varavaran'ny fiainako efa napetrako. Tompo io ny vavahady natao hidiranao io. Sy ampidirinao ihany ny avoaka koa. Amen. Raha fiainana zany ny voaka dia fiainana koa ny voaka ato. Misy zavatra ohatrany miresaka tenin'ny olona dia tena samy miteny daholo ihany mandeha daholo ny sokajina teny rehetrarehetra litany. Inona daholo le litany aty ihany aneky ohatrany ay zany ve nitoetrany ty ihany ohatrany ay zany no tena za kosa tsy manana zany manana tanao rehefa ohatr'izao dia entinay zao le refana mavoakana le ohatran'izao le izy ianao manatsaina fantatrao tsara mihitsy ny hoe misy zaza manodidina ao dia fantatrao ny zanakao. Zanakao zao misy miteny papa motiako rehefa mitodika ianao dakano vodinao. Misy ohatr' izany. Io mangingina fa rehefa mitodika ianao ka ity tonga dia lasa masinareo fipetraka le hita daholo le karaktera rehetrarehetra. Fa rehefa hitanao le izy mampianatra ianao Andriamanitra hijery sy aneo ny foko bebe kokoa mba ahafahako mitombo ao amin'ny sekoly ny fitiavana. Tsy asakana ny foko tsy ity. Halleluja. Ao vetsika. Ianao zany samy manana ny olako zao ahoana ny tomboko amin'ny ara-panahy. Ao zao misy sekoly ahoana ny fomba azahoako tombony. Tombony amin'inona? Tsy azoko. Ara-panahy ve le izy aloha? Omaly ianao le mitratrevatreva be reny. Andranonao mba mianatra tsy mitratrevatreva. Misy taona tena mba mangina lavalava mihitsiny. Dia mampiasa lohalika any amin'ny kolisiany. Tompo tsy maninona mety. Mety foana tompo. Alleluja. Dia mitodika ianao dia mijery an' Jesosy. Marina dia tsotra mahafantatra anao Jesosy. Fatany loatra ny momba antsika tsirairay avy. Misy zavatra zay tiano fitsorana aoriany feonanao aminy. Lay tena feonanao aminy. Indraindray mieritreritsika hoe any amin'ny Jesosy dia vita Jesosy tompony ilainao. Oui. Fa le filanao ny tompo aloha mila hita tsara le izy. Jakoba neny ilan'ny tompo e. Fa tsy nahazo ny tompo à 100% izy. Tiany Jakoba. Fa mivakitsika ny tantaran'ny Jakoba tapabolana moa. Fa tany amin'ny Josefa le izy
fanodinganiny Jakoba satria Andriamanitra tsy hanamary-pitaka izany mihitsy izy. Misy zavatra tian'Andriamanitra atao tena goavana be mihitsy fa 4 taona manompo an'Andriamanitra tratra eo amina point anankiray point kely io zavatra kely io tsy mety ahodinao mihitsy dia zao tsy tafavoaka mihitsy ianao amin'ilay sekolim-pitomboana tian'Andriamanitra itondrana. Za aloha mahita tafavoaka daholo tsika mianakavy fa inona ny Jesosy ny clé ady clény talohan'ny hafatesana tonga dia nalefa nymeloha ny voninahitra na me voninahitra ny rainy izy ny fanomezam-boninahitra ny rainy talohan'ny hafatesana tao anaty vavaka tonga dia nameny voninahitra ny rainy talohan'ny hafatesana niara-niditra tao am-pasana tamin'ny voninahitra izy zany hoe raha tsy maintsy vakiana le fasana dia niaraka niditra tao tamin'ny voninahitra izy nanaiky ny rainy tsara izy niditra tao am-pasana niaraka tamin'ny voninahitra zay no natonga n'izay gadra rehetra tany amin'le toerana nitehirizana ny zareo fa tsy tany amin'ny elo akory tamin'ilay paradisa tao ambany tany nivoaka tany daholo ry Abrahama lasa nandenderany tanàna ary Davida Matio 7:20 lasa nejerentsika voaka ny fasana izy mivoaka tao daholo koa ny maty rehetra tao amin'ny tompo lasa rehetrarehetra reny ny ampaminany reny 27 ny andininy faraiky amin'ny 50 ka hatramin'ny andininy 7:20 ny Matio 7:20 arindro ny efitra lamba tao amin'ny tepolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy anareo ohatran'le tamin'seho tamin'ny Eliany niororo indray ny tany dia nitresaka ny vatolampy dimension na gloire zany nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandro no nitsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorian'ny nitsanganan Jesosy dia nakeo amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro zany hoe le olona rehetrarehetra nitorona momba Jeremia zany tamin'ny andron'i Jesosy fa tsy nahita azy ry Abrahama dia nahita daholo hoe ino ny Abrahama zaho no Abrahama dia hoe fa manina ty dia izy ny olona zany tsy mino io ve Abrahama satria Abrahama lasa tanora fa ina ny rasanao manao escale eto izahay mandra-piakatry ny tompo dia gaga ianao mahita ny Jeremia tsy afaka mametra tanana tsony Mosesy tsy afaka mampizara roa ny ranomasina tsony efa toronao amin'izay no manao ny asa satria efa misy apôstôly ho an'izay voatendry ihany amin'ny fotoana tokony hanaovana zay mahatonga milaza aminao hoe opportunité ny manompo an'Andriamanitra toerana indray mandeha lalovana tsy hiverenana indroa fa amin'ny fotoana mampazoto anao mety tsy hanao tsony ianao amin'izay fa amin'ny fotoana mampaly anao ndana atao fandraisanao valim-pity amin'Andriamanitra zany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra Isaia tsy naminany tsony fa tonga dia Isaia fotsiny Isaia brother Isaia fa tsy profety tsony Jeremia koa ohatra zany amen sa tsy amen ka rehefa miatsika amin'ny voninahitra Andriamanitra dia mahatonga manokatra lalana hifankahitanao amin'ny mandrakizay le izy voaka ny fasana seho voninahitra teo amin'i Jesosy ry Jeremia hatrany amin'ny Abrahama andro efa lasa tany lasa mifankahita daholo raha ohatra zao ka saina mijoro vavolombelona zay tamin'izany ozy izy no mafy zany tondra-drano zany seho tamin'ny maro zareo mety hijoro vavolombelona fotsiny fa tsy nalaosan'Andriamanitra tsony dia nanontany ry Abrahama ary ny Abrahama koa enjana be le nyzana toetranao teo amin'ilay altara iny alleloia fa zao afaka mbola midiny hovesatry ny voninahitra eo amin'ny fiainan'ny olona izay manana ny fanan'Andriamanitra dia aoka tsika mianakavy tena io mipotateraka amin'ny programa izay itondran'Andriamanitra antsika ho voninahitry ny anarany mino fa voarainao zany famarinany zany alleloia alleloia hitanareo misy toetra tsy maintsy ngotana hatramin'ny fakany ohatra ny faran'Andriamanitra zany Jesosy teo voninahana nandraiky izy hijoro vavolombelona zany Andriamanitra Jakoba ny tena fitiavana afaka mitiany olona ny fahalemena zany le fitiavan'Andriamanitra ko anankiray faharoa tena fitiavana tsy menatra ianao zay tianao zany joro vavolombelona ianao ny amin'ny fisiny satria tianao izy halleloia ohatra ameko ohatra nareo ohatra zao io mama zany ohatra ko tiako mama zany dia afeniko ve zany mavadiko azy azonareo ve ny tiako itenenina satria tiako izy nezaneza misy zany dia eo izy dia mijoro
hoe za mivatin'ny paster Rodolphe ohatra azo tiako tenenina dia zay no mahatonga an'le hoe ny ambava tsy mila fampotaralila izy le fitenenana iny ndray tsy dia tena fiainan'Andriamanitra loatra iny na hoe ny ambava mamy be fa ny any-po mangidy be na misy zavatra arovanao afanao tsy tena votsitra tsara ao anatina fiombonana mety andrasan'Andriamanitra mifanetretenanao zany amin'ny fomba ahoana no itenenako amin'ny raiko hoe zany no niteraka anao impossible misy zavatra tsy azonao dinganina ara-panahy fa tsy fahendrena le izy na tsy hijoronao amin'ny ara-panahy misy zavatra tian'Andriamanitra hofitsorana fa ilain'Andriamanitra ny fanetretenanao mba hahafahanao manome voninahitra ny hafa hanomezan'Andriamanitra voninahitra anao fanajana ohatr'izany koa eo amin'ny fiainana tsika tsy afaka ambomboatra ny teny ao anaty baiboly fa tsika ny tsindromin'io voalohany raha vao tsy miaina ao anatiny eo za mahatonga atsika alohan'ny hitoriko teny eto io vadiko vavolombelona fa ohatran'ireny hitanareo le vomangy endasiny eo ambony lapoaly reny mandritra ny alina tsy matory fa mivadibadika fa ina mahazo anao mihinana le tenin'Andriamanitra pariko mihinana le teny misy zavatra amboariny ao anatinao ao fa raha alohan'ny teny no am'zany révélation zany Andriamanitra révélation tonga dia tambony pilipity izara ny olona manao hoe wow fa tsisy miovana ray ary midira lalina ao amin'ny teny fiainana Andriamanitra miandry ny fiovantoetranao ifanaraka amin'ny mapety azy vao mandrotronanao izy nyankoseo azo atao foana za mahafantara ten'Andriamanitra na dia mbola somary mivaralila kely hitan'ny tompo maivandoha kely hitan'ny tompo eny mila fiorerana le izy mila fahamatorana le izy mila fahatongava-tsaina le izy mila fahamarinana le izy mila fiainam-pahamasinana le izy mila fijoroana vavolombelona le izy mila fitiavana tafatoetra le izy mila fahamarinana mitaridalina le izy mila fanekenan'Andriamanitra le izy mila fanetretena le izy mila fahononam-po le izy indrindra mila fitiavana le izy tsy maharety Alleluia atsangany ny raha azonao ny zavatra ny zarena teto teneniny eo akaikinao ny voninahitr'Andriamanitra hoe ohatry ny miainga amin'ny singa kely fa mifarana amin'ny zavatra goavana ny zavatra avy amin'Andriamanitra hoe tsy ohatran'le firentiretena hita maso tianao reny fa tsy ponina amin'ny fanetretena hoe amaritra ny fahalebiazanao tsy mahareteka ho an'Andriamanitra Alleluia aza misy miala aloha ny filazana sy ny etsetra fa orin'izay dia hivavaka ao anareo Alleluia tain'Andriamanitra tsika rehetra ary misaotra an'i Jesosy ny amin'ny hafatra izay omeny atsika amin'ny fotoana tahaka an'izao programmatsika dia rapitso miverinety tsika maraina amin'ny 7 manatrika indray ny fotoana sarobidy iraisantsika latabatra amin'i Jesosy eto amin'ity toerana ity anasana tsika rehetra zany dia raiso ny anjaranao fa ny androany hafa ny rapitso koa mbola zavatra hafa indray ny mbola omanin'i Jesosy ho atsika ao anatin'izany fotoana izany ny amin'ny herinandro dia ireo programmatsika rehetra tsisy miova ny fotoanany sekoly dia mbola zavatra hafa indray koa mbola raisitsika ao anatin'izany fotoana rehetra izany anasanatsika amin'ny latsinainy izao misy ny sekoly ho an'ny fanasitranana etsy amin'ny soprite etsy ambany etsy eo amin'ny rihana faharoa manomboka amin'ny 7 maraina ihany ny fotoanatsika ny talata ny sekoly ho an'ny famahana olana larbi sekoly ho an'ny tokantrano anasanatsika rehetra zany fotoana izany fotoana sarobidy ho iaho satria eo indrindra no amangin'Andriamanitra atsika ary za mino fa misy programman'Andriamanitra koa ny mahatonga atsika nataon'i Jesosy miverina eto amin'ity faritra nala kely ity fa eto ny vavadina Taninarivo Alleluia dia eto no amangin'Andriamanitra atsika amin'ny teny isaky ny fotoana rehetra dia izay no anasanantsika hoe ataovy sarobidy zany fotoana rehetra zany ary saorantsika an'Andriamanitra ny amin'ny mbola tompontsoa-pahasoavana ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra tsy tapaka ao anatin'ireo fotoan'ireo
ny Zomà dia miverina eto amin'ity toeran'ity antsika tahaka ny fotoana mahazatra isaky ny amin'ny 4 ora tolakandro tahaka an'izao. Dia samy io tahin'Andriamanitra tsika ary asaiko ianao hoe ataovy sarobidy aminao reo fotoana rehetra reo dia tena mifandraisa amin'Andriamanitra ary ny akoatr'izay dia ny fandraisantsika dray any amin'ny misy antsika rehetra any ny fampiarana ny ainatsika izany tenin'Andriamanitra izany mba hivadika ho vokatra eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa vivadika vokatra izy dia rehefa tonga tsy ambaravarana atsy ianao isaky ny tonga ny fotoana tahaka izao dia soraty eo ilay vavolombelon'ilay zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika rehetra ho voninahitra ny anarany rery any ary iarahantsika koa mbola mifampahery eto amin'ity toerana ity ananantsika fahatsapana hoe mbola miasa Andriamanitra ary miasa eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao mandrakariva izy ary mbola manao zavatra izy mandrakandroany. Samy ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra dia manasanao hoe hitsangana avy hatrany Aijiro ty aloha ny tananao dia dao hivavaka ao amin'ny fanatitra tsika. Maimboninahitra mandrakizay ny anaranao ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fafahana mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao satria ianao ilay miteny aoka tsy sisy eo foana tsy mitondra fanatitra eto anatrehako indreto izay manome voninahitra anao tamin'izay rehetra ny tahinao sy nanambinanao ny tsirairay avy. Misaotra fa ny teninao no nanambara hoe izay tahinao dia voata mandrakizay ary misaotra ny amin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay. Raiso ny voninahitra sy ny laza ny dera tamin'izay rehetra amin'ity androandroanyity dray na ny fahafolo-karena ny sakrifisy ny fanatitra izay hoentin'ny tsirairay voninahitra ny naranao dia aoka voatazany rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Teka mafitsika ao an-tompo. Alleluia. Ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia misoran'Andriamanitra ny fonao ray manontolo makasitra azy amin'ny fanahinao rehetra. Aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anatsika. Aoka ny dingany voninahitra. Aoka ilay fahatsarany isehoan'Andriamanitra tena omenao ilay fahafahana ahatonga an'Andriamanitra tena afaka hikasika ny ambaratonga ampiainanao ray manontolo. Ty takariva ty noko fa takariva ionanao amin'Andriamanitra, iombonanao amin'Andriamanitra, isokafanao amin'Andriamanitra vaovao indray. Aoka ny fonao andro any ariva tena ho tafaray tanteraka amin'izany fahamarinana izany. Manana antoka fa ninonninona voninahitra rehetrarehetra mety hoe very, rava, sita tena tsapanao hoe tsy tanteraka sy feno amin'ny fiainanao ilay izy. Tsapanao hoe misy fiatahana eo aminao sy ny tompo. Tsy any amin'ilay dingana hitanao hoe reko mihitsy fa eo Andriamanitra fa ilay tena renao any anaty lalina mihitsy ny hoe miombona ianao sy ny tompo ho averin'Andriamanitra any amin'ity takariva ity. Fofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Mangeta hitanao ny foko Andriamanitra. Maniry ianao ny fanahako. Momba manontolo Andriamanitra io. Hoentiko eo anatrehanao indray androany ariva. Aoka ny eo anatiko rehetra ho velona noho ny amin'ny teninao sy ny sitraponao. Vangio afa ianao ilay tompon'ny fiainana. Hosokafako ny varavarana fahagola eo amin'ny fiainako. Le saina mihidy fahagola be reny amin'ny tsy finoana. Anaiky androany ianao fanekena eo anatrehanao fa hosokafako amin'ny alalan'ny fahamarinan'ny teny sy ny révélation avy aminao ny atao anatiko androany ariva. Mino Andriamanitra fa reo sakana rehetrarehetra tany amin'ny lasa dia hoe sorony izany androany. Ninonina tolo sy vesatra rehetra eo amin'ny ara-panahy mahatonga tsy mahazo aina eo amin'ny fanompoko anao hoe sorony izany amin'ity takariva ity. Vavaka araiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mino ao any tsirairay avy izay tonga eto ihany koa. Ny voninahitra ao ahakasika ny tsirairay avy. Tahaka ny teo ambavahadinaina ny zavatra hitranga eto androany. Ny vavahady mifahafatesana eo amin'ilay fiainanay mahazatra isan'andro. Mora babo ny ota, mora resy ny filana, mora mierikerika amin'ny zavatra hita maso, ny zavatra iaina ny hita maso. Fa ny zavatra lehibe anankiray kosa eo amin'ilay tompon'ny fiainana izay satria ozy ianao hoe eo amin'izay toerana etsonareo ny anarako teo natonako sy hitahiko anareo. Raha misy rona telo mivony amin'ny anarako teo afovoany aho. Zava-dehibe aminay Andriamanitra eto ambavahady zay. Mitondry zay eo ambavahadinaina koa ireo zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanay. Hivoaka ny tanàna zay miaraka amin'ireo karazana faratsiana rehetra tsy famendrena rehetrarehetra izay tianao ho raisina eo amin'ny fiainanay. Ary ianao kosa hiditry ny tanàna androany eo ambavahady amin'ny alalan'ireo fahatsarana rehetra tianao ho tanterahana eo amin'ny fiainanay. Misy takala ao ambavahady androany Andriamanitra. Aoka izay tsirairay avy anararoatra an'izany amin'ity takariva ity. Fa matotongo izany révélation zany izy eo manifestena etsika eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Tena mino an'izany Andriamanitra androany ariva. Raisiko izany ho acte prophétique androany.
etsikara-paminanina tonga amin'ny fivelarany finoana hivelatra sy fakahita amin'ny fahatsaranao amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tompo Jesosy eo androany reo toetra ratsy rehetra, reo fahafatesana ra-panahy rehetra, reo karazan-javatra maro zay niainanay mety mitondra fahafatesana amin'ny fiainanay ka tsy mampahazo ainanao, atolotra tanteraka mianjanjo eo anatrenao eo ambavatsany androany. Midira Jesosy eo mandrosoa tonga soa ianao, aoka hanapaka eo amin'ny fiainanay ianao amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misy fahafatesana ra-panahy androany manomboka tsangan'Andriamanitra indray, le tsy fahatserovan-tenao anaty fahotany io fandehanana amin'ny fahazaranao anaty ota io afaka ianao amin'ny anaran' Jesosy. Ninninona fomba fijery diso rehetra iainanao anaty fitsarana afaka ianao amin'ny anaran' Jesosy. Ambarako amin'ny titakarivo ty amin'ny anaran' Jesosy ny fahafahampon'Andriamanitra mijery ianao, satria manomboka androany anaiky ianao amotsitra tsafidy, anaisotran'ny ranomaso, le ranomaso mitsetra tena ianao. Problema rehefa ny olona no mitsetra tena tsy mahita ny fitseran'Andriamanitra azy. Androany ninninona endrika fitseran-tena rehetra, ohatrany hoe malahelo ianao fa zao ny zavatra manjoanao, malahelo ianao fa zao ny zavatra ataon'ny olona aminao, malahelo ianao vesatra ao anaty fitseran-tena otra lera matoa. Androany zao lazain'i Jesosy aminao, aza mitomany fa tonga hiaraka amin'ny angady sy arina. Halleluja. Ny ratra-po rehetra miaiso tamin'ny anaran'i Jesosy, reo vesatry ny lasa rehetra miaiso tamin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko androany fanasitranina amin'ny lafiny rehetra, rehefa nisitrany ny fanahinao, sitrany amma sy ny ainao, sitrany ihany koa androany arivo momba ny vatanao ray manontolo. Tononoko ny fanasitranina ny vatanao rehetra. Eo anao mora tsy mahazo aina io fa rera-dava azo tanjaka avy any ambony amin'izay. Le mikoriny eo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra tsy nety ritra fa nataony tao amin'ny Samson natonga azy natanjaka be. Izy fiatraikany sy impacte eo vatanao, ny fisiany fanahy masina ao anatinao. Mahery ny Andriamanitra ao, mahery koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Aoka isy fahasalamana ao anatin'ny vatanao. Tsy zavatra matimaty rehetrarehetra ao tonga mpanjaka amin'ny voninahitra, tonga mpanjaka amin'ny voninahitra. Jesosy avy any Nazareta ao anarany, le mahagaga ao anarany, le tompon'izao rehetra ao anarany. Vita! Alleluia! Alleluia! Aoka ianao zao andray kasika avy amin'Andriamanitra, aoka ianao zao andray kasika avy amin'Andriamanitra. Zavatra impossible ny olona andeha ho alevina lasa hipetraka eo amin'ny le vatana le cercueil tena mbola tsy sariny mitondrana azy fa matoa afaka niariny izy tsy sariny. Za mahita sofa tsy sariny nanaronana ny fiainanao ka salobona tsy natonga anao teto fanatreran'Andriamanitra. Mety maty ianao ny alaviatany ny fiainam-pananao sy ny zavatra rehetra momba anao fa isorana an'Andriamanitra fa nilanjain'ny anjely tonga soa matsara eto ianao. Ary androany miteo mivavahady miona amin'ny mpanjaka voninahitra ianao. Ho tendren'Andriamanitra io fiainanao io androany. Raha tokony horizontal ianao andeha ho alevina andriam-pasana ho apetraka tahaka ny mpanjaka ianao lanjaina eto miverina. Mandiana fa zanaky ny mpanjaka ianao, ho afa baraka zay nieritseritra hoe ravy ianao fa hijoro Andriamanitra ilaza hoe zany miaraka aminao. Mahita n'Andriamanitra androany arivo, amin'Andriamanitra velona azy iandany aminao amin'izay izy, iandany aminao amin'izay izy. Satria hitany fa tsy miady anao ianao, hitany fa afaka amin'ny fitseran-tena amin'izay ianao, hitany fa afaka amin'ny ranomaso ny fijerevana amin'ny fiainanao amin'izay ianao. Mananam-piadidi-ngeza be ianao, aza mierikerik' izany na matahotra fa misy mijery momba anao ray manontolo ary sary-piaro aminao izy satria tiany ianao. Tahaka na ny volondohanao ara vo isany daholo, tsisy miafina amin'ny ambara tonga ampiananao ray manontolo. Ozy izy hoe malala hoe masoko ianao, be voninahitra ianao sady tiako zao lazay ny anaka andre masoko ianao ary tsisy arombaka anao amin'ny tanako zany tsy marety. Hitanao ny fitiavantsika sy Jesosy efa vita tomboka say teo an-tanany tamin'izy ny fantsihana olatra tsy azo esorina. Azo nataony na mahafaniny tonga dia miverina tanana normal fa fananiny napetraka satria isaky mijery an'izy dia mahatsiaro anao. Ary noho ny fiaretany tsy natao hiaritra tsony ianao, noho ny fampahorinany aretany natao hiainao anaty fiadanana ianao, noho ny zavatra rehetra zay nianjady taminy satroana tsy ny lohany mba nisoranao amin'ny asa saina. Tazona to amin'ny azo fijaliana mihitsy ny tanany fantsika rezatra mba tonga ny tanany mosesy tsy horeraka fa renazy tonga dia fantsika ny tazona iny dia zay mandresy mandrakizay ianao.
Alleluia. Ny tongo ny fantsihana tsy andeha mba ianao andeha lavitra. Amen sa tsy amen. Noho izany diso adresy tanteraka amin'ny planin'ny fahavalo mieritreritra sy mihevitra fa ho raraka mandrakizay ianao. Mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny. Manana fahavonona tsara. Asehoa ilay toetra mampety amin'Andriamanitra. Reto ataovy sary-piara ianao reto zavatra reto manomboka migoragora. Tsy marina tsony ianao. Tsy masina ianao. Tsy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Tena rao maso akaiky ny fiainam-pananao. Amen. Jesosy tsy niteny aleo fa ahoana ry ny ataoko amin'ity vehivavy ity, inona ny ataoko mba tsy ampitomany izy, aza mitomany. Dikan'izay stop. Teny amin'ny zanak'Israely Mosesy mba angina. Nareo no angina fa za niady anareo. Za tsy ady zany raha mbola mitabatabo nareo. Dia nao mahafantatry fa misy fotoana ianao miady anao ihany. Dia ino tsara raha vao ianao miady anao dia tsy manampy anao izy. Fa ianao mitsahatra dia miditra izy eo amin'ny fiainanao. Rehefa manantona azy ianao tsy tonga dia fanasitranana nomeny fa fitsarana. Mampadiky ny fitsarana tranga ho azy ilay fanasitranana. Manana antoka androany hariva fa tsy izay vita, izay tsy vita nizaniza ho ataon'Andriamanitra. Averiko izay tsy vita nizaniza ho ataon'Andriamanitra. Tenenino akaikinao sokafo fotsiny fonao hoe no masom-panahinao hoe ny ao anatinao ray manontolo jereo tsara amin'ny masony velona Jesosy hoe. Martin Luther nisy fotoana nisy nanenjika be izy teo amin'ny fanontony. Mafy be nenjika nataony azy mifanjakana andretrehitra nanenjika azy tomany garaina. Maraina mandraparivan'ny andro izy tena navesatra. So detretinareo ireo mpanompoan'Andriamanitra ngeza be ireo indraindray tsy mitondra vesatra. Tomany Martin. Tena hoe milutter contre ny fony mihitsy izy ao anatiny ao. Tena hoe ahoana ny ataoko Andriamanitra. Zay nanao hoe Luther. Latsakinareo. Fa zao zavatra nitranga. Izy mitomany. Voaka amin'ny vadiny avy any. Tomany. Loza vadiny. Dia nitotoko izy nijery. Fa loza inona? Sa taitra. Tsisy an'izany loza zany fa miasa Andriamanitra. Ao ihany ilay izy zany fa ilay ranomaso. Dia hozy izy maintsy anazy. Fa inona? Maty Jesosy. Dia hozy. Tena koa ty mahazo anao. Ka raha tsy maty Jesosy maninona ianao mitanondro kela be ohatra izao hoe. Tonga dia nitsika Martin. Tona kely izao. Alleluia! Tsy verina ny sainy raha tsy nisy nandona izy. Lamina indray zavatra rehetrarehetra satria nahoana? Adimy ilay ady teo fa nitodika tany amin'ny hazo fijaliana. Ty tadidio. Ny olombelona rehetra nizanizy eo akaikinao. Tsy afaka tena anome zato isan-jato ny zavatra azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao zany. Tsy mena azy amin'ny fahefana zany. Misy zavatra mahavoafetra ny olona. Feo amin'ilay mahavoafetra ny olona azon'Andriamanitra atao. Le raha matoa tena mitomany vita ny zanako. Fa vao nitsangana izy. Tsangana ny zanany lahy. Toy izy rehefa avy eo, tsy vita indray. Dia rehefa avy eo anefa mety efa maty taloha le raha matoa. Fa lasa ihany le zanany dia tany an-danitra ny hoana. Nafinaritra kosa ilay anekdoty kely tamin'iny teo am-bavatiny nisy an'izao any an-danitra amin'izay fa ampiresaka. Ka ilay izy tsisy resaka hoe maty na tsy maty, tsy hany ny fototry ny fonotsika, tsy mirakla. Fa ny fahafahantsika miaina, fa misy Andriamanitra mitantana ny fiainantsika. Fa ilainao ihany koa nefa hoe denetary ianao dia mahatsapa hoe misy tanana mitantana anao. Misy sari-piaro aminao tsy hita maso, misy mamaly ny adinao tsy hita maso, misy mitantany anao tsy hita maso, misy Alleluia! Alleluia! Azadino fotoanantsika rapitso amin'ny fitora maraina faraisana amin'ny fandraisan'ny tompo miaraka eto tapany faharoa tamin'ny lesona androany fa hiditra sy resaka bebe kokotsika ny amin'ny fandraisana ao anatin'izay dia samy hotahin'Andriamanitra isika rehetra. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo. Mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Mananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Eno ene tsy haiko izy androany mandray tokony handray vavolombelona amin'ny toeran'ny sandratra ao anatina taratasy fa misy olona eto nanaovan'Andriamanitra zavatra ngeza be ianao. Tsy naponjonao mihitsy ny hoe mbola zany no ataon'Andriamanitra. Tsy napo ny ho velona tsony ianao fa mbola nataon'Andriamanitra isan'ny velona.
satria Andriamanitra no nitahiry ainanao présenté ho vavolombelonao rapitso tsy zay mila an'le vavolombelona fa Jesosy mila mandreanao manome voninahitra azy eo anatin'ny vavolombelona dia ao anatin'izay a ny olona rehetra mety mitovoka aminao velona koa ny fanantenana raha nataony tamin'ny anankiray dia mba ataony amin'ny rehetrarehetra ihany koa ho tahiny tompontsika mianakavy a zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen te hafa mo mafy ho an'Andriamanitra saola tompoko rapitso e